tompolasy tompovavy ao anatin'ny afaliana tanteraka no iarabanantsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray alakamisy valomars 13 andro miavaka maneran-tany izy io satria ifantohana amin'ny lohahevitra hoe manona ny tontolon'ny vehivavy izany ary dia resaka vehivavy no mbi ao an-tsaina voalohany rehefa hoe valomars andro maneran-tany o tompoko fa tsy hoe androny izatsy na hoe androny izaroana hoe firenena tsy fotsiny no manamarika azy fa journée internationale izy io ho amin'ny iresana zany hoe vehivavy zany mba hoe andro anankiray ao anatin'ny taona mba iresahana ny vehivavy andiniany ny tontolon'ny vehivavy sy zany rehetrarehetra izany ka tsy diso anjara amin'izany ny vehivavy malagasy dikan'izay dia ny hoe arabaina daholo zany ny vehivavy teratany malagasy ray manontolo nahatratra izany andro manokana ho an'ny vehivavy izany arabaina manokana ineny Lalao Ravalomanana satria dia reniny malagasy ihany koa izany olona izany ary efa nitondra ny anjara birikiny teo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo hany vehivavy aloha hatreto ny salotra an'izany hoe be ny tanàna Antananarivo renivohitra izany ary tamin'ny alalan'ny fifidianana no natongavany tamin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ary nanome modely tsara amin'izao fotoana izao dia maro no mahatsiaro ny fampandrosoana nentina teto amin'ny tanàna Antananarivo tamin'ny vanim-potoana na be ny tanàna Antananarivo zany anineny Lalao Ravalomanana tamin'izany tsy nisy fanampiana hoe avy any amin'ny fanjakana foibe ary akoatran'izay betsaka ny sakatsakana isan-karazany kanefa tsy mena mita amin'ny renivohitra firenena hafa izany atao hoe Antananarivo zany tamin'izany fotoana ny tantanany neny Lalao Ravalomanana ny tanàna zany ka dia arabaina manokana zany neny Lalao Ravalomanana amin'izao andron'ny vehivavy izao akoatran'izay rehetrarehetra izay dia arabaina isika tsy akanavaka ihany koa na ny eto an-toerana na ny any ampitan'ny ranomasina amin'izao hoe alakamisy valomars 13 izao ny vehivavy malagasy moa zany dia tsy maintsy avahana ao anatin'ny maro satria dia tena tsorona hoe ao anaty fahasahiranana tanteraka ny vehivavy malagasy tena ao anaty fahasahiranana milanja azy fijaliana tena sahirana ny vehivavy malagasy tsy misy resaka miolakolaka eto fa tonga dia resaka mahitsy ary ity valomars 13 ity dia anisany hoe miavaka inona ny mampiavaka azy miavaka satria tena miaina ao anatin'izay fahasahiranana izay ny fanamariana samy manany ataony zany afahany tiana mariana fotsiny no dia hoe maninona ny eny sasany no sakanana fa maninona ny eny sasany no tsy sakanana andro raisam-pirenena io andro maneran-tany io zany hoe tokony malalaka tsara zany anamarika an'izay ao ny milahatra ao ny manao famelabelaran-kevitra ao ny manao asa soa isan-karazany endrika be deaibe no entina anamariana an'izany ao ny manao asa sosialy fa maninona no terena tsy maintsy mankany mahamasina ny olona raha ny magro amin'ny beoririka ny tiany ale vao maraina zany zao dia efa tsy azo ale ny ao amin'ny magro ny beoririka de ozy ny olona hoe fa inona ary ty valmarsany andro raisam-pirenena international iraisam-pirenena international ary izany resaka valomars zany dia ho an'ny vehivavy rehetra izany ka samy manamarika an'izay hoe fomba entiny anamariana an'izany fa vao maraina dia efa tsy azo aleo amin'ny magro ny beoririka voasakana fiaran'ny gendarme ny avy aty akaikin'ny aty amin'ny ambasady ny Algeria aty dia voasakana ihany koa avy ary amin'ny tambohan'ny Diara ary sy ary amin'ny devant magro le manoloana ny arabe iny zany dia tsy afaka ale zany fa na zany na tsy zany moa zany ny vehivavy tiako Madagasikara eny toerana eny ihany tarihan'ny Yarfinina no any dia zay aloha no zava-misy dia mifeo eny zany eny dia hoe mandana mankany Mahamasina
ahoana moa ny olona ny tonga de tsy maintsy terena ho any amamasina ary mandehabe ny resaka ny rehetrarehetra any fizarana t-shirt am'le resaka any amamasina io fizarana zao fizarana zao ny any amin'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra any misy fanerena sinisia hoe tsy maintsy sy ny sisa zany zay ny zava-misy aloha raha ny eto Antananarivo tamin'ny akapobeny zany fa mbola hidirana eo aloha ny momba an'izay akoatran'ny izay ihany koa dia misy ihany koa ny tsy maintsy resana ny ty helikoptera ty misy helikoptera zany izay hitan'ny eto Antananarivo hoe mipetraka ao Ambohitsiroatra ao de efa misidina eto amin'ny lanitra Antananarivo ny lokony orange sy ny sisa inona daholo zany rehetrarehetra zany tsy hoe hoe helikoptera ny inona akory fa mba ataovy mazava ataovy mangarahara ity raha ty zay fotsiny mba hazavao am'le olona sady fanajana ny malagasy tompoko ny filazana amin'ny atsipriany ny zavatra tahaka an'izany fanajana verindrepande fanajana ny vahoaka malagasy ny fitondrana fanazavana amin'ny rara any Frantsa ve anao no misy zahatra ohatran'izany de avelan'ny Frantsa hipetrapetraka avao de korodosiny ao inga Macron aloha na any amin'ny firenen-kafa fa mila mazava ilay raharaha horesahana eo koa momba an'izay horesahana ihany koa ny momba ny faneho-kevitra izay noentin'ny fiarahamonim-pirenena na ny société civile nahatratratra any amin'ny 4 tompoko no nanao siny tamin'ny omaly zany raha naneho hevitra izy ireo momba nyty resam-pifidianany ity rehefa tsorona le izy de zao tsy azo atao raha ny hevitry ny société civile zany tsy azo atao mandidy de homana sy atao hitsin-dalana ny fanatanterahana ny fifidianana président république tsy maintsy ilaina ny fampiresahana ilaina ny fampiresahana ho ny société civile satria misy ny aya isan-karazany mety ihany ko ny ikitiana ny lalam-pifidianana satria misy tsy mety ao ahoana ny resaka vola sy ny sisa tsy maintsy jerena daholy zany rehetrarehetra izany raha ny teneniny société civile miantso ny ray aman-dreny ao anatin'ny FFKM iza moa no mitambatra ao anatin'ny FFKM ny luterana ny anglikana ny katolika ny FJKM miantso an'ireo ny société civile amin'ny fanatanterahana an'izay fifampiresahana izay zava-dehibe zany société civile no miteneny io zany de hitantsika am'izay tsy maintsy ho resahantsika ihany koa ny momba n'io hitondrantsika famakafakana sy fanazava-kevitra maro samihafa dia hitantsika eo ihany moa zany ny toy any namana fanira zavo-manantany efa hitao kaikoko eto tonton mota ihany koa andriamato motarson aleloia hiakatra eo ihany ko izy rehefa laribitaka an'izao ny andro dia hitondra fanazavana izy momba an'ireo loha-hevitra maro samihafa fa raha hoe nitrangam-piarahamonina indray aloha tamin'nyity marainy ity tsy maintsy mba resahana kely any atao amin'ny miara-monja fa de sahirana tanteraka nampiasan'ny lalam-pirenena voalohany mialetsy anosy zato hoe tsy mandeha mena tsimo any satria misy camion be aza simba mba andalana fa de miodina anytaosy ny olona zany de zay vao tafiditra tia anosy sy ny rehetrarehetra ty fa de tsy afaka nale zany de atao ny sasany no mita rano tsy amin'ny ranony kopa tsy ambanina iantsy mivadika andray le lakana atao betsaka ny latsaka atao mpianatra olon-dehibe lanja bisikleta siortsarza ihany koa le izy ronjato ny frais de saika namozana ain'olona ihany ko fa de eo moa mba mifamontsy teo mba mitsikarokaroka atao fomba fiteny hoe manao tsikarokalika fa de samy nanao zay anavotan'ny ainy aloha de zany no ny zava-misy tao ambanina itao zany dia hoentina amintsika ilaina ny fitandremana fa de zao le izy ny mpitandro filaminana ny tompoko tsy amin'ny raha miresaka hoe fifamovozana dia tsy amin'ny lalana ihany fa ny fiampitana rano ihany koa tompoko de efa fifamoivozana misy resaka hoe transport fluvial zany misy mepita rano foana ny amin'ny oikopo io tsisy fanaraha-maso tsisy ninona ny olona maika de ny tompona lakana may am'izay mamay azy maimbola de manao sursarge izy manao taingimbe de ao ohatran'le tamin'ny maraina nyvadika le lakana de latsaka atao anaty rano tao daholo le olona de ahoana moa zany nafahana miasa sy mandeha mianatra am'izany aiza ny fanaraha-maso zany taratry ny fitantanana daholo zany lozana miambona ny magro am be oritrika ery
mpitandro ny filaminana aiza mpitandro ny filaminana am'tony hoe transport fluvialany tony am resaka renirano ny fitaterana dia tsy resaka rahabe ihany na amin'ny anabakabaka ihany na ny am' ranomasina ihany fa am' renirano ihany ko misy mepita foana eo amin'io renirano ny tiopo io raha ny aty akaikinay aty fa tsy misy fanarahamaso ny mpitandro ny filaminana nefa misy amin'ny resaka hoe misahana ny resaka fifamoivozana tsy resaka fiarakodia ihany tompoko ny fifamoivozana fa ny fiampitana ihany koa amin'io rano io ary tamin'ny siklona teo niakatra be io rano ny tiopo io ary efa firy ny efa maty teo namony tena indray no misaotery amin'ny tetezany ano zato sy tanjom-batery efa azy ny azy efa zavatr'afa iny fa le aty amin'ny resaka hoe fifamoivozana aiza mifanarahamaso amin'izany misy ny mpitandro ny filaminana asainao miambona ny macro am beorika tsy azo idirana fa aiza ny mpitandro ny filaminana manaramaso an'lay fempitana rano aty amin'ny ranony kopa aty izany tokony anao an'izany izany tokony anao ny fanarahamaso an'izany tao zao mivadika ny lakana atao tamin'ny maraina zahotaka atao tsy mifankahitana mihitsy tamin'ny firy tamin'ny fito minenina sasany maraina zay nde hiasa vo maraina be de efa olona mitangorona tao ambany tao amin'ny ranony kopa tao ny tany an-trano zany ny fianakavian'le olona nitaingindakana efa ny samboara vary hoe nitaingina ndakana atao sa tsy nitaingina zany no endriky ny eto amintsika dia tsy maintsy teneniny zay satria trangan-javatra mampiseho ny tsy fifehezana intsony mihitsy zany ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao akalaza valymarisa ny olona resaka international io de misy ny sakana tsy misy ny sakana ry fa nefa ny sasany manao de any mamasina any de hoe any ara zao resaka hoe resaka t-shirt efa kitaba be any ambadimbadika any iny moa tsy hidirantsika fa alao kitaba any zay resaka t-shirt any fa le fotikevitra aloha zany de izao hoe ny vehivavy malagasy de milanja azy fijaliana mafy de mafy am'izao fotoan'izao ary raha miteny ny banky mondial hoe miaina ny ambany ny fetrany fahantrana ny 700 malagasy vehivavy eny maro anisa amin'io 700 teneniny ny banky iretsam-pirenena io hoe vehivavy mibetsaka amin'io sy ny tanora ary ny vehivavy maro anisa noho ny lehilahy ary ny vehivavy de tsy maintsy hiatreka lay tsy fahaiza-pitantanana sy ny fitongilana mpitantanana eto amin'ny firenena tsy maintsy firy ny tokantrano am'izao fotoan'izao no hoe tsy ny lehilahy reritsony no mampidibola ao amin'ny tokantrano zany tokantrano ty moa zany efa tsy fitenitsolo hoe tokantrano tonontonony fa efa tokantrano efa reraka tokantrano mahantra zay no iaina amin'ny malagasy ankehitriny dia hitatsika hoe tena sahirana le malagasy sahirana ny vehivavy ka hoe ararotana amin'ny resaka politika ave sy ny siasisisa tsy any fa le izy fotsiny hoe raha tsara ny fitantanana ny firenena de misy fiatraikany tsara any amin'ny vehivavy lay izy fa rehefa ratsy de tsy maintsy misy fiatraikany ko any amin'ny vehivavy zay foana io tsy misy mazi zany eto tsy misy an'izany hoe zavatra tongatonga ho azy zany ny vehivavy tiako Madagasikara zao mahazo formation foana ary ilaina ny fiofanana tahaka an'izany fa mola volana mba manitatra fahalalana sy ny sisa fa rehefa tsy petraka tsara ny politika mpitantanana dia lasa eta mavesatra ilay olombelona tsy vehivavy ihany fa na ny ankizy na ny tanora tokony aza olona efa tokony hamokatra de lasa sarza indray 7 trano ry zareo mitokantrano anankiray 7 trano ny anankiroa ihany miasa fa ny enina sarza nefa tokony ifamadika am'izay le izy raha 7 trano izy tokony ohatra hoe 2 na 3 no sarza na hoe etoana zany fa ny 7 na hoe ny 5 na ny enina miasa zay le izy de zao zany zao ny ankamarony raha miasa ranga de tsy maintsy manao vadinasa ihany ko raha matoa zany mitady vola ihany ko famenona le zavatra zany ny endriky ny
tsy faiza mitantana eto amin'ity fireneny ity miarabanao na manafaniry zafo manatany efa eto amin'ny fandarana ianao zao ianao moa tsy nanao maillot andra fa ohatran'ny ova maillot ohatran'ny olona andeha iangony zany ianao sa ahoana fa ay moa andro manokana ny anio fanajana ny vehivavy ihany koa zany mbola andeha ianao rehefa avy eo ndao ary za tsisy miaraba rina sady misaotra de miaraba mifaly sy namana ao ambadika ao mbola isy zavatra trehana rehefa avy eo de avy atrano moa zany tonga de niatrika ny lalana anakaty satria betsaka koa ny vaovao zay miodana ny amadika rehetrarehetra any de nanao ny azakazaka zay aty amin'ny fotoana zay ifanomezantsika zany ao anatin'ny fandarana de miarabantsika rehetra zay manaraka ty fandarana miara-manonja ity ny vaovao aloha zany de efa fantatry ny rehetra atry ny maraimbe teo fa nanam-pikasana ny anao fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy mafisitsika mihitsy zay rindra satria zay mifiantso azy hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ny 20 marsa zany de nanam-pikasana nantanteraka an'izay ny vehivavy tiky Madagasikara atao anatin'ny faritra Analamanga de nisafidy ny etsy amin'ny magrobiolika noho ny kasany zany ary omaly de nanao ny installation samihafa efa nametraka ny chapiteau nametraka ny seza isan-karazany ary nametraka ny décoration ny haingo zany hoe reo lamba mampiavaka ny atokotiky Madagasikara nametraka ny saina ary nametraka reo voninkazo samihafa ny eritreretina efa ametraka ny sonorisation zany kanantso tsy afaka nidirana io maraina io zany ny kanja ny magro biorika na hoe kanja ny finoana araka ny fahafantarantsika azy zany de izao zany ny sary milatsaka zay zaraintsika aloha zany eny amin'ny magro biorika raha ny angotsary azotsika vao maraina mbola isy sary marobe irotsaka eo rina fa de alefatsika eo ihany reo vehivavy satria tena andro an'ny vehivavy any andro any iraisam-pirenena le izy fa tsy hoe andro pirenena samihafa manko le journée nationale fa tsy journée internationale maneran-tany fa le journée mondiale koa fa ty journée internationale zany ho an'ny zony vehivavy zany hoe reto vehivavy reto zany de ampiasany zony de manana zavatra maro resahany izy etsy amin'ny magro biolika de reto mpitandro filaminana zany misakana tsiditra eo amin'ny toerana zay tokony idirina magro biolika manoloana ny arabe zany ty zany de hitatsika mitsikitsiky nga polisy aloha zany de reto ny zandary mixta reo mpitandro filaminana zany eto amin'ty toeranyty reo aloha tsy tongatonga ho azy eo fa tsy maintsy misy mibaiko reo tsy nanira tena koa reo hoe nde hoeny amin'ny magro tsika satria ny fandehanana eny de tsy maintsy réquisitionena de misy andaminy teny fanaraka am'izay fa tsy maintsy misy baiko ambava sy antsoratra satria ho an'ny mpitandro filaminana de baiko ny azy no mifehy miasana dikan'izay eo miaramila eo ny zandary eo ny polisy de fantanina mipetraka amintsika hoe inona loatra ny atahorana an'le tiako Madagasikara ndraindray tsika rehefa mieritreritra ny amin'ny hoe anao fanentanana anao anniversaire de otsika hoe le tiako Madagasikara fohy be zany fa ity ndray vehivavy tiako Madagasikara raha mijery ny sariny itsika mbola reny mpianakaviana daholo ary misy zoky olona amin'ny akabeany zay akalazany zay fety zay zany miadrodrona hoe efa antitra efa zoky olona de inona ny atahorana zao am'izao ary tsy manam-padalana zao le vehivavy tiako Madagasikara tsy manam-padalana fa noho ny zavatra ataon'lay mpitondra fanjakana kanosa dia voatery ety amin'ny arabe zany no miresaka dia ny vaovao azy teo de hoe efa manomboka manantona de miresaka amin'reto mpitandro filamina reto zany mpitarika iarfinina rahelso ezahako no iresaka amin'ny arifinina rehefa aveo mba azotsika ny vaovao eny atoerana apitainy ihany ko zany ampidiritsika mivatany zany hoe inona ny zava-misy eny atoerany eny fa de apitany sary isika aloha zany fa tsy fantako raha vonina sary any amin'ny faly le misy vidéo satria misy vidéo kely tsotsotra vonina de alefatsika ihany zany ny hoe inona ny ambiance eny atoerana zany mikasa hiditra ao magro le vehivavy nanamparana ny hery de aetsika mpitandro filaminana aetsika daholy ny fiarakodia aetsika ny tompona andraikitra samy hafa de anao inona
jus sandwich aneny nentin'ireo vehivavy reo e nga zany fitaovam-piadiana de ny zony araky ny lalàny iraisam-pirenena Madagasikara nanosony an'izany de inona ny tokony atahorana an'ireo vehivavy reo nga reo mahay miady nga reo mahay mitambasy nga reo mahay mitoratoraka mitantana tokantrano ny ain'ireo mitantam-bola avy any amin'ny lehilahy sy avy amin'ny karama ny ain'ireo vehivavy reo mikarakara tokantrano mikarakara vady aman-janaka ny ain'ireo fa rehefa mba hampiasa an'le zony mba ezaka ifety ifaly de ohatran'izao ny zava-misy de mbola manana ny ambaritsika rehefa aveo fa alefatsika aloha ao anatina segondra vitsy ity sary ty tsy haiko na natao mifaly eo boucle la izy da tonga de indray fotsiny aloha fa zay efa sary voniny eo zany amin'ny qualité an'le sary aloha zany qualité an'le sary mety tsy de tena hoe mahafa-po be atsika le izy fa mba farafaratsiny ahitantsika ny zava-misy eny biolirika ndao faly rehefa vonina rehefa aveo faly de mba alive kely live vidéo non tsy vidéo fa le feo any Ramatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy zay mpitondra teny gouvernemanta natao interview tamin'ny RFI nyresaka fa ny mpanohatra fotsiny te hanao resaka serasera am'ty adevitro ty na hoe normal raha ohatra ka mety hoe mitondra ny adevitro amin'ny lafin'ny media resaka médiatika zany fa tsy marina zany hoe rarana izany ny mpanohana ny filoha Marc Ravalomanina na fanio-kevitra fa tena misy demokrasia eto Madagasikara zay zany nambarana zany fa iny zava-misy hitatsika indray androany zany zao ny sakana natsiditra ao anatin'ny faritry ny Magro zay faritra mifefy misy vavahady ireo vehivavy zay ao anatiny ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy international zay zany amafisana alefasatsika andray zay alefasina andray rehefa aveo zany oreny sehatriraisam-pirenena ary ty sary ty de ho hitany sehatriraisam-pirenena fa reno ho ampiasaitsika daholo amin'ny farany hoe zao ny adalanareo fa ny zava-misy sady miforotra no midy fitombenany anareo am'le antokotiko Madagasikara tena zay mihitsiny atahoranareo mafy le antokotiko Madagasikara ka tsy ny fohy be tsy ny lehilahy fa hatramin'ny vehivavy raha etsika koa zany tanora timma vao mainky nareo sahirana de am'izao fotoany tenenantsika zao vehivavy tiako Madagasikara ho anatsimondrano de any amin'ny CR Ambalavao commune rurale Ambalavao ndray misy azy Amanarivo ny vehivavy tongana milahatra koa ny vehivavy ho ana Faradrano eny Sabosina mena makany akady kely makatia Alasora rehefa aveo de inona koa nataonareo am'izany niesika pro Ravalomanana any Ambohimanarina any mbola tateritsika daholo rehefa aveo maro be ireo vehivavy zay miparitaka manao fankalazana ny amin'ny mahajanga ny vehivavy mihetsika be any misy sary any ny any Tomasina ny any Toliary amin'ny faritra rehetra mandrenina Madagasikara de maninona no miangatra fa nga everinareo fa ho tianareo daholo ny vehivavy rehetra mandrenina Madagasikara na hoe hanaiky mibaiko mpanjakana lanona anara-panjakanareo efa nisafidianareo isa taona manina ny any hoe ndraindray ataony Manakara ndraindray ataony Tsirabe mety ataony Tomasina mety ataony amin'ny faritra rehetrarehetra zay safidianareo tamin'ity ndray mitoraka ty Analamanga ny safidianareo de ny Ankanja be Mamasina ka anareo zay mpiasa-panjakana terenareo am'zany anareo mifandrombaka t-shirt sy rano ao Mamasina eo anareo zany fa tsy voatery ho pombanareo daholo koa ny ololanina de fen'olonareo fatratry n'le hoe voatery tsy maintsy makeny atoerina iny satria misy mpiasa-panjakana fa ho any tsy miaraka aminareo fa mba manana organisation manokana izy amin'ny antoko politika amin'ny fikambanana misy azy zany ny liberté any tsiraray liberté amin'ny mouvement liberté amin'ny force politique liberté amin'ny parti politique liberté amin'ny association liberté amin'ny ONG aza sakananareo article 10 miresaka an'izany réunion na micirculer na ihany ko maneho hevitra de tokony tsy ho sakananareo zany fa ny fomba hisakanana an'izany de ambaratsika mandrakariva ny amin'ny hoe sady manitsaka lalam-panorenana anareo manitsaka ny zon'ny Israray isam-batan'olona manitsaka ihany ko ny resaka fahafahana sy fahalalahana no manao tsinitsinina ny demokrasia
de le fototry ny firenena reny vehivavy mihitsiny ny ataonareo tsinitsinina de faly maniraka an'le mpitandro filaminana mitandahatra manoloana n'le vehivavy reny mpianakaviana de anao inona am'ireo ianareo de tsy fantatrareo ve nefean'izany anao inona am'ireo ampiasa hery anopa ikasy tanana sa inona ny tianareo atao vehivavy mandeha amin'ny tanapolo vehivavy mandeha amin'ny sandwich vehivavy mandeha amin'ny jus zaraina rehefa avy eo vehivavy mitondra poketra fa problema ho a le antokotiko Madagasikara ho an'reto olo reto tena midy fitombenana mihitsy reto olo reto amin'ny antokotiko Madagasikara ary zany efa tena hoe migaine terrain le antokotiko Madagasikara am'izao fotoana zao ny hafa mandehandeha manao eraky ny tapitanyety io tsy problema omaly nareo nanao androany eny valy-marsa fo omaly 7 mars nanapakalalana nahasorenan'ny olona nareo ny alavany akoron-drano nakany alarbitany ny azakazaka nanao an'izay revonareo tsy mibanana tsy ny sakanana fa maninona ny hafa manao androany sakananareo de notsika amin'ny fiahoan'ilay ministra hoe misy tokoa ve ny demokrasia misy tokoa ve ny fahalalana fa izy de miteny fa misy an'izany ary tsy sakanana ny filoha teo aloha marikara valomanina araka ny fiteny azy ny antokotiko Madagasikara fa io hoe ny vehivavy tiako Madagasikara zao ny nanaovana azy dao rafaly. L'ancien président Marc Ravalomanane a écrit au Premier ministre pour dénoncer des actes d'intimidation quand il organise des rassemblements de son parti, le TIM. Écoutez, moi je pense que c'est l'opposition, donc c'est tout à fait normal qu'elle dise ce genre de choses-là, mais je ne pense pas que l'ancien président ait été vraiment empêché de tenir un meeting. Très souvent, ce sont des gesticulations médiatiques ou de communication faites dans le but de se faire passer pour la victime. Par exemple, la présence des forces de l'ordre dans le cadre de ces organisations, c'est quand même plus pour garantir la sécurité, et c'est tout à fait normal d'assurer la sécurité parce que très souvent, ce sont dans des endroits où il y a beaucoup de monde, très populeux. Donc, il faudrait assurer absolument la sécurité. Ça n'empêche que nous restons attachés au principe de la liberté de tout le monde de tenir des réunions. De tenir des réunions. Fa iza ka afaka mifory ve le olona makalaza an'ilay andro raisam-pirenena ho an'izony vehivavy androany hafahafa nge zany naveritsika mihitsy ny oronam-peo iny fa inona ho any problème inona ny sakana amin'ny toerana io raha io problème anareo de angadio le faritra misy an'le magroberite de batao le toerana rangaha esoro anatin'le karatra mihitsy tsy oberite le izy fa ohatra mivandravandra loatra za sy tehiteny le aventranana fa le akanosana fa tena akanosana ane zao hoe tsy hoe force zao fa faiblesse ao anatin'ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy ve nareo no misakana an'le vehivavy quand même c'est trop ary mba ohatrany tsy normal ihany zay olona mandeha fanjaniraka zany ohatrany tsy normal ihany mba miangatrinareo ato misy manao ato tsy afaka manao aloha mba vakitsika misy te resaky ty tonton mota fa reto olo reto de mihevitra azy mihitsy hoe fa efa namandrak'izay mandra-pahafaty ka eo foana io diny ty tonton mota de miaraba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada miaraba ny vehivavy malagasy rehetra vehivavy maneran-tany kio am'izao andro ny 20 mars alarobia 20 mars izao ho fankalazana ny andro ny vehivavy zay le izy aloha fankalazana ny andro ny vehivavy fa fantatra tsara ny asan'ny vehivavy eo amin'ny fitantanana ny fianakaviana ary ny fototeny amin'ny hoe firenena moa de fantatritsika hoe reny ary rehefa misy zavatra vehivavy ny tena mafana fo amin'ny zavatra atao na eny amin'ny resaka fokotany na eny amin'ny resaka mpianakaviana na eny amin'ny resaka fiangonana de ny vehivavy mafana fo ka de mendrika ny manokana andro anankiray hankalazana ny andro ny vehivavy zay le antony ary iraisam-pirenena ny fankalazana atao io ny zavatra mitranga eto Madagasikara hafahafa ohatry ny lambandrazana ny famaninina tsy mandeha araky ny tokony ho izy fa misy ny vehivavy afaka mankalaza ny andro ny vehivavy ary misy ny vehivavy tsy afaka mankalaza io andro ny vehivavy io zay moa le zavatra rehefa olona hafahafa ny eo amin'ny fitondrana
zavatra hafahafa be deaibe no mitranga nahita an'le sary teo de gaga fa mahita miaramila dozy aho hoe ahoana ary zany fa zay mihitsy ve zany le fomba fiasa eto am'ty Madagasikara ty miaramila nge tsy manao service d'ordre oka aloha azava tsy manao an'izany ny miaramila ary tsy tokony ho hita teo ny polisy sy ny gendarme zay ny asany mitandro ny filaminana ny andikanan'le hoe manao service d'ordre fa nitafika fiarovam-pirenena no ataony de fa maninona misy zavatra hafahafa ohatr'izao ka zay le teneniny namana faniry teo hoe tsy nanira-teny reo olona reo fa nirahina ary rehefa nirahana de OMC organisation mixte de ao daholy ny tsy fahaiza-miasa aloha de hita foana mandrakariva ny tsy fahaiza-miasa ny fitondrana io fa ny zavatra tokony ho ataon'ny olona anankiroa manjary olona anankitelo de ny andaminy te be deaibe ny toyany moa zany rehefa aveo tsy voalohany vola zay le izy fa ny zavatra tena manahirana eto am'le izy de zao hoe ay zany tsy tiandry zareo zay ny tena antony mahatonga ny fanakanana eo amin'ny magrobeoririko io raha mifandiniako azy satria ny filohan'ny Rajoelina zany mihevitra hanao fiaonana amin'ny vehivavy eny amin'ny kianja Mahamasina de tsy navela ny vehivavy Tim hankalaza eo amin'ny kianja Magro zay le zavatra mitranga tsotra fotsiny le fahitantsika azy satria matahotra hoe fa ahoana ara mivitsikely ny oloneto de enonareo teo nambara-tany namana faniry hoe ny vehivavy any Atsimon-drano ange ny Tim de any Ambalavao hoe ny vehivavy Navara-drano ange de any tsy tadidiko tsony izy teo de any Sabotsina Mena de ohatran'izany fa raha ny vehivavy Tim ny nasaina anakeo amin'ny Magro na nasaina anakeo amin'ny collision Meolarby de tena tonga de nianjaanja teo le zavatra nitranga retsy moa manao hoe izaran'zao hoe t-shirt mety manome vola mety hoa mba hatongavan'le olona be deaibe fa ratsy zany miana any eo de tonga de mazava le resaka zay ka mba elana am'izay zavatra mitranga zay de atao daholy ahoana ny fitenin'ny frantsay azy ho an'le raha mato-ministra miteny hoa teo manao artifisy samy hafa fietsiketsehana samy hafa mba hameno amin'ny Mahamasina ny Tim nge tsy manao fietsiketsehana ohatran'ireo tsy manao hoe misy fizarana an'izao hoe misy fanga propaganda no ataony fankalazana ny varomarisa nge mba fanomezana hasina ny vehivavy hoe reto le misahirana mampandeha ny firenena zay no ankalazana n'le andro varomarisa fa tsy hoe politika ty akory de ho zarana t-shirt hoe misy sariny i président Ravalomanana raha izany natao de maty ny arabe teo anana ary tsy ho natao teo amin'ny Magrobeoririka izy fantatry zareo tsara zany fa ry zareo antahotra ny be deaibe de na ny miaramila tsy tokony hanao an'le fitandrona amin'ny filaminana ary atsona satria zany ny fihevitry reo olonareo de efa tena hoe ny Tim efa nizaraina le izy hoe ny any Atsimon-drano ny any Avaradrano ny any ohatran'ny hoe ny any Lasora sy ny etsetrany efa samy manao ny organisation ny any Talatamaty manao ny organisation fa tsy nitombina nakaty ampivoanina Antananarivo aty mba elana amin'ny fahasahiranana maro samy hafa fa ireto olona reto tsy fantatro ny renseignement miakatra makany aminy na ahoana fa nahatramin'ny miaramila zay tsy tokony hanao an'le asa ary de nentiny nakeo amin'ny Magrobeoririka de mba raha ho an'ny mpandinika ho an'ireo administrateur civil ho an'ireo officier supérieur sy officier généraux sasatsasany angamba mba menatra ihany izy hoe de efa mandeha amin'ny tsy fahalehany mihitsy ty zavatra mitranga ty fa ny gendarme sy ny polisy ve efa nanambara fa tsy ho vitany io ary rehefa ohatr'zany mantsy mitranga any amin'ny firenena rehetra de inona no miseho manao filazana mihitsy ny filoham-pirenena hoe tady renfort tady tosika avy amin'ny tafika ho fitandrona ny filaminana manao antso an'izany mihitsy izy
rehefa ampiasan'io tafika io fa io tsy ampiasana fatany ohatran'io fa reto miaramily reto a mba manana ny hoe andraikitra sy zoany ihany any amin'ny zavatra tokony ho ataony a manahirana azy ny manao an'la izy ohatra hoe any amin'ny fiarovana ny sisi-dranomasina malagasy jono an-dranomasina mandeha eto Madagasikara nge sambo efa tsy haitsony a no mitrandraka izany jono an-dranomasina zany no tokony ho arovany tafika an-dranomasina any ny tena tokony ho ataony fa tsy ny fembenana olona eto amin'ny mahagrobe oritra ary ny eo le fionany eo amin'ny mahagrobe oritra nge tsy hoe fivoriana e c'est pas une réunion c'est un meeting fionana no atao eo a de fanazava-kevitra famelabelara-kevitra zay no atao dia zay fatso ya somary manapaka kely tsika ny tonton Mota satria efa mifandray mivatana ny iarifiny tsika zany zay mitarika ny vehivavy tia Manalamanga eny amin'ny magro bioririka amin'izao fotoana zao iarifina maheno venao mandeha tsara ve faly mivoaka tsara ya iarifina nikasanao fahakalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy androany a ny vehivavy tia Manalamanga eny amin'ny kianja finoana magro bioririka raha ny sary miparitaka ny vaovaovoray de tsy tafiditra eo amin'ny kianja ny finoana magro bioririka ny vehivavy tia Manalamanga inona ny zava-misy zany eny antoerana satria ianao no mitarika afaka resana mivatana amin'ny miara-manonja MBS Radio Madatsika amin'izao fotoana izao de miarahaba ny vehivavy rehetra aloha zany a amin'izao andro ny valimasa zao de miarahaba fijery koa ny fandanana miara-manonja manerana Madagasikara seran'izao tontolo zao zany a de tonga eto vehivavy betabeto amin'ny macrobeorika sika hoe ankalaza ny fetin'ny valimasa andro maneran-tany io a satria andro satria ho an'ny Madagasikara rery de nefa rehefa tonga eto zay a mitaky fampiresahana amin'ny tany filamina aloha zay de tsisy valiny hatramin'izao satria tsisy lehibe tany afaka miresaka aminay de eto zany zay zao de mijoro eto amin'ny arabe zany a amin'izao fotoana izao eto zay no de malahelo ny tenanay satria maninona misy ny fanavaka vahana eto amin'ny resaka samy vehivavy mahitsy zay a milahatra teto beorika zao a manao akanjo orange milahatra manaraka ny arabe afaka manao ny any Mahamasina ny any Aperakafo eto Antananarivo ihany fa maninona zay eto amin'ny vehivavy Tima ihany no satanana ohatran'izao a tavela hiditra ka de asakasaka zay olona manao an'izay to tsy andro tsisy demokrasia sisany eto Madagasikara fa zay tsy miaraka amin'ny fitongana zany amin'izao a de atao zay tsy avelona ny zavatra zay takiny nefa nge tsy korotana ny vehivavy a fa tena hoe anao fety a eto amin'ny kianja ny finoana zay a privé io toerana privé mihitsy fa tsy sanatria hoe eny an-dalana raha amin'izao andro ny vehivavy manderan-tany fa zoan'ny vehivavy a manao hetsika naizanaiza zany manitikitika kely teo iarifina ny amin'le hoe tompon'andraikitra tokony ifampiresaka tsy misy mihitsy ve zany ny afaka mifampiresaka aminareo eny atoerana amin'izao fotoana izao sa mialangalana sa azo lazaina fa ny baolina mialapa fahalalako azy de ohatrany misy any aloha lehibe angamba tena tsy tena le lehibe tena matapa-kevitra de tsy samy resaka ry zareo nefa nge vehivavy a olona efa antoka vehivavy na ny pôzipôzin'le vehivavy ato nge tsy pôzin'olona hoe korotany fa tena hoe ankalaza zay a efa betsaka ny problème efa elana no manana an'izy ity efa ela satria vao androany na omaly fa tena hoe faila misy ny fantaniana efa nataonay misy tena hoe tsy paipaika zany natao zany a na ahafanana tanteraka anazy zany zao erinareo zany mira izy zany a de zay sisany atao eto amin'ny arabe zay tsy aly eto mihitsy fa eto zay hita amin'izao tontolo izao hoe tsisy fahafana eto Madagasikara tsy afaka nankalaza ny valimasa ny vehivavy tiako Madagasikara zany fa de natao antsinjay ohatran'izao de eto amin'ny arabe zany tsika no manao an'izy raha ny fantatra omaly arifina de ohatrany hoe efa nametraka fitaovanareo a ny estrade ny chapiteau ny seza sy ny sisa mbola ao anatiny ve zany zay fitaovana zay tena ao anatiny daholo le fitaovana ary misy sakafo ara mofo-paina sy ny dobera zany a dobera zany efa nampidirina ao tamin'ny maraina de zao tsy afaka alaina le satria tsy afaka miditra mihitsy zay a
dia tsy fantatra hoe ahoana efa nanomana sakafo na nina efa vita hoe mosikely tapapofo zany ny zaraina fa hoe vaky zay tsy manam-bola zaraina ohatra ny an'ny mpitondra fanjakana hoe ame 5,000 francs alina na ame vola ohatrina na ohatrina tsy maninona aloha rehefa ny olona kosa hirany alao azo vola ny olona fa le izy zay zany dia tena hoe tsy paikipaiky nataonay vehivavy zany na ny estrady na ny sapito na ninona ndraitraretra dia vola nanaovana tsy paipaika sy hoe olona tsara sisa koa zay nanampy anay. ia amaraparantsika Iarifina raha mbola misy vaovao rehefa aveo dia ezaka ihany ny ampiditra anao mivatana zany arak'izay vaovao misy any akanjy eny zany inona no mety hoe afatra zany na izany naty zany ary aloha satria ny androandroany dia andro raisam-pinena ho an'izony vehivavy mbola tsy tanteraka le izy fa mampitarika vehivavy an'Alamanganao mety manana afatra ihany ianao na izany naty zany aza vehivavy ty mamanerina Madagasikara misy manao hetsika samy hafa ny eto moa zany ny voasakatsakana dia mba mety manana afatra ihany ianao zany. Ny afatra zany amin'ny fitondra fanjakana mandalo ny fitondrana vehivavy mitoetra mety novaova ny vehivavy fa tsy hoe le vehivavy rehetra fa mitoetra ny vehivavy zany andro ny firaisam-pirenena ho an'ny vehivavy zany mba tokony ho tonga sainareo hoe zao ve nanaovanareo anay dia afatra zany mijorory vehivavy aiza manaiky lembenana tsony manompo zao fa tena mijoroy isika satria tsika ve tena mahatsapa hoe sahira le dia tsika mahatsapa ny fahasaranana menjady tokantrano dia zay mampatonga ana amin'ny teny hoe mijoroy tsika vehivavy raisiny anzaiky aiza manaiky atao an'izao tsony zay zany tsy miary atonitsy zay eny ary makasitraka ny Iarifina zany eny akanja amin'izao fotoana izao nampitan'izay vaovao zay dia zay zany manome toko ny vehivavy zay eny amin'ny agrobiolika tsy mialy eo ireo vehivavy reo fa dia efa nisafidy ao amin'ny agrobiolika araka ny nambaran'ny Iarifina teo dia efa nisy ny fanomanana fitaovana ary misy hatramin'ny hoe dobera raha ny tafiditra ao zany hoe sakafo ampiarahana mofo dia tsy azo idiranao tsy azo avoako amin'izany toeran'izany tontomota mampalahelo hafahafa ho le toetran'ireto olona reto tena indraindray eritreretinao hoe mba tena normal ve reo olona mpitondra fanjakana reo na ny olona mampaniraka an'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpitandro ny filaminana zay mety hoe mahazo baiko amin'ny andraiky noho ny baiko fa hoe mbola normal ve reo olona reo hiady amin'ny dobera sy mofo dopaina indray zay tokony mba sakafo kely no man'ireo vehivavy nanao tsy paipaika reo zay zany fanazavana tontomota dia miroso antsika rehefa avy eo fa hiezaka ny azo avao eny teo namontsika isika koa rehefa mahazo ny vaovao any Tsimondranso sy Avaradranso indretra dia ho tanteritsika eo rehefa avy eo dia mampita ny fisaorana ho an'ny Ramatoa Iarifina ny amin'izany fampitam-baovao izany rehefa mijery an'izany nataony Iarifina mazava moa efa nisy fanomanana zay mihitsy zany apetrako miezaka mantsy manazava hoe fa manino ny reto olona reto manao zavatra kitoto reto mpitondro reto zany manao zavatra kitoto ohatran'izao miezaka manazava miezaka ny saiko manazava hoe fa maninona izy ny tonga amin'ny zavatra kitoto ohatran'izao tenen'ny Iarifina to efa nisy fanomanana elaela zany zao dia mety efa eniny hoe renseignement zareo reo hoe tena goavana be ny zavatra ho ataon'ny timeo fa tena misy fizarana sakafo sy ny dia izay no mahatonga an'io miaramila polisy zandary miaramila tsy tokony ho ao le izy tsy hoe fivoriana tsy fivoriana ange no atao eo ry mpitondra fanjakana fa fiaonany vehivavy tim ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy fiaonany io fa raha hoe réunion politique io hafa marina aloha fa hoe ny vehivavy tim manantsona dia ohatr'izay fa afaka miantso olona manazavazavatra ho anatin'le fiaonana izy tsy ho voatery ho vehivavy tim fa experta hoe sasany anao an'izany fa fiaonana ho an'ny vehivavy rehetra io zay aloha tokony hazava de fa maninona ny toananareo nareo moa mazava hoe anao eny atao any Mahamasina ny mpitondra fanjakana de matahotra hoe fa maninona no misy anina paralelina etsy amin'ny Magroso de voasarika any ny olona de tsy ho tonga eto de toananareo neo de ampitahoronareo hoe feno miaramila sy polisy sy ny zao eo de matahotra le olona ny olona efa renim-pianakavia reo izy reo nefa tonga le tena tia fa le olona nasaina rehetra vokatra zay de aloha zay hijanona tia tokantrano ihany aty zay
no anaraka amin'ny radio zay zavatra mitranga eto amin'ny firenena sy ny eo amin'ny magrobeoririka arahanay amin'ny fahita lavitra zany a de tena mampalahelo zany ve ny demokrasia toatra ny tsy fantatry reto olona reto mihitsy ny hoe demokrasia fanatsarana ny fiaina ny pirenena ho fitadiavana ny tombontsoany marobe maro anisa zay raha dika tsotsotra l izy a de mahalalaka ny fanehoan-kevitra ao anatin'izany demokrasia zany amin'ny fomba maro samy hafa tsy misy korotana tsy misy tabataba mahalalaka mihitsy ny fanehoan-kevitra rehetra am'izany ary de isan'izany zao zavatra zao ko dia ambara am'reto mpiara miombona antoka amin'ny firenena malagasy hoe jerevo indray ty zavatra ataon'ny fitondrana malagasy ty jerevo ny zavatra ataony fa hanao zavatra eny mamasina izy a de ny antokotiko Madagasikara miantso ny vehivavy rehetra ny mpakasitraka vehivavy tim sy ireo vehivavy a mbola maniry iainy vaovao samy hafa ho avy eo beoririka de io fa tsy avelany ny tahotra ngemy be debe ary ny olona rehefa matahotra mantsy a mety tonga amin'ny hoe manaonao foana ary de zay mihitsy le zavatra mitranga fa de mampantany tena hoe fa de tonga manaonao foana hatram'reto tafika polisy zandary ve fa ny tafika tsy tokony ao anatin'le fitandrona amin'ny filaminana ndreo eo koa de lasa le arabe no misavoritaka ny olona amin'ny embouteillage a sy ny sisa mampalahelo ny zavatra mitranga tena mampalahelo mihitsy ny zavatra mitranga fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ary de zao ny zavatra mitranga eto am'ty firenena ty misy moa zany ny vehivavy tam'ty andro ny valo mars ty a ankalazaina ny vehivavy a maneran-tany mba ho fankasitrahana azy ireo a noho ny adidy mahamanandraikitra sahaniny izy ireo fa misy koa ny vehivavy manondrana nge eo am'izany rehetra zany fa de izy reny a de tsy reny no ankalazaitsika akory fa ireto le mikokotra mandany mondro kely ozy ny fitenenana mitady zay asoa ny fianakaviany sy ny ankohonany fa tsy le mpitarika hoe asa mpitarika politika mpitondra fanjakana sy ny sisa zay miteniteny foana ndraindray manao zavatra tsy de mifanaraka loatra am'le demokrasia manambara hevitra tsy mifanaraka amy tokony ho ataony ka manjary mahamenatra tsy resaka loatra an'izany tsika fa andro ny vehivavy androany a tsy akalazan'izany angamba no atao eto hoe misy ny vehivavy eny tonga am'le hoe sonjo iray loasa tsy ilozan'izay mamarary raha ny nampianarina moa zany tam'izany fotoanandro zany de hoe sonjo iray mamanara nge le hoe sondro iray tsara fa tsy le hoe sonjo iray le ratsy ka tsy de anina fa de zay le izy a tsy ilozan'izay maningany eny foana ny zavatra ho an'ny vehivavy a fa dia miarahaba amin'ny vehivavy rehetra tratro zao andro ny valo mars zao ary de mampahery anareo vehivavy timma eny amin'ny toerana samy hafa eny sabotsina mena eny ambomanarina eny tsimon-drano ny eo abeoririka zay vonona hankalaza izao andro ny valo mars zao azakivinareo a amin'ny zavatra mitranga fa mifamakiko an'izao zava-misy zao koa angedy zao avelan'Andriamanitra ho sahirana ohatran'izao tsika mba hafantaratsika fa rehefa izy mitantana an'io mivatateraka io olana io mivatateraka io zavatra rehetra io mba ahitatsika hoe tena misy zany Andriamanitra zany fa ireto olo mpitantany reto mantsy engane ka ho diso ny teniko ohatra ny manao an'Andriamanitra tsy misy izy ireo fa itsika mino an'Andriamanitra de zao apetraka tsika amin'Andriamanitra io mba hamelona mifanantenana ty anatintsika tsirairay avy fa rehefa tena hitany hoe tondra ny mafy ohatr' zao tsika vahany le olana de eo tsika vo tena ankalaza sy anaika fa izy no antony zavatra rehetra ary de izy no hitiko itsika mampahery anareo rehetra any amin'ny faritany fa any amin'ny faritany moa de mbola apakatra ny vaovao avy any aminy ko fa zao nendry zareo reto zany nataony maly neny ny mpitondra fanjakana nataony maly de nasainy nandeha arabe sy ny tsitra
bahana ny arabe andro 7 mars tsy misy antony tokony hoe anaovana an'izany a fa elana am'le hoe raha anao izy androany a de fa maninona ny timony tsy nanao satria zareo ao anatin'ny RDS ny mapara no anina am'izany dia zareo no manao an'izany a de tsy nataony androany le izy fa ny tim androany a no anao an'le izy ary miantso ny vehivavy rehetra izy tsy de fantatro loatra hoe tao anatin'le programa hoe ho avy teo tsy minino an'izany hoe ho avy teo ny filora valymanana anentana tsy zany ange ity ange ny filoam-pirenena hono no anentana ny vehivavy eo naniny dia teny aminareo fotsiny teny aminareo azakivy an'le zavatra mitranga ianareo azakivy an'le zavatra mitranga fa mahazo tomandraka-riva azakivy amin'ny zavatra mitranga fa ho avy eo foana ny vahaolana fa fantatritsika fa hainy mpitantana ny atoko ty mamany olana rehetra misy eto amin'ny firenena ka dia zay aloha no ambarambarako aminareo amin'iny fa de io faniry namatsika tonga efa eto moa izy zany de manohy an'le izy misy sary milatsaka moa tontomota zany aveny beoririkeny ahitantsika n'le ambiansa manko ny andefasana an'le sary ohatra n'izao ny tolona ataon'le vehivavy reny mpianakaviana no miresaka ampitandro filaminana zany eto tena hoe ao anatin'ny fahasorenana fahakiviana tena fisamboaravoaran'le raharaha mihitsiny zany miresaka ampitandro filamina mba alefa mba ho hitantsika lizy hoe ohatran'izao ny zava-misy ndao arafaly iny hitatsika nalefa teo iny ny zavatra mitranga eny amin'ny magrobeoririka mitombo ny olona fa me atoandro ny andro de me mitombo le olona ary eto vao tena hita hoe ka izay ny tena olana eto amin'ity fireneny ity ho aseho eto aminareo eto hoe inona indray no mitranga any atalatany volonondry ataon'ny vehivavy ho fankalazana ny andro izay natokana ho azy ireo noho ny andraikitra marobe ataon'ny vehivavy isa tokantrano ho fampandrosoana amin'ny firenena de mba mila ankalazaina ry zareo omena voninahitra izy amin'ity andro an'io ty de navela aneo ankalalahana ny zavatra iainany sy mitranga eo amin'ny fiainany de mangataka amin'ny faly zany handefa ilay fiaonana sary'lay fiaonana eny atalatany volonondry ataon'ny vehivavy dia zao zany ny sary ataon'ireo vehivavy tima mietsika manao ny fankalazana ny 20 mars eny amin'ny faritry talatany volonondry ka le izy mantsy raha ny tima nge zany ny tena nanao hoe tongavy eto amin'ty atanana rivo ty daholo nareo rehetra dia raha ny vehivavy rehetra ny natao hoe tongavy eto am'izao toerana anankiray izao ny faritra nalamanga de tsy ny fakahitana teto ary zay ny tena natahorany reto mpitondro reto
ary zay na tonga nangalany an'io disposition io nefa ambara amin'ny mazava ny eny Ambohimanarina misy Avaradrano misy Atsimondrano misy Talatany Volomonondro misy de tsy azoko efa fantatrareo amin'ny renseignementareo zany mbola matahotra ihany nareo hoe soanina le ifaninana am'le Aria Mahamasina zay ange reto olona reto nge mandeha amin'ny fitiavany mandeha amin'ny fitiavany reto ny fitiavana hoe mba hankalaza an'le 20 mars noho ny androny de mba manonjo maninona izy ny sakanana tsy ao mihitsy zany fomba fiasa zany le fomba fiasa mihitsy ary le fandavana le hoe fankalazana n'le andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tsy fanajana ny vehivavy izao fihetsika ataon'ny fitondrana izao tena fanaovana ny tsinitsininazy satria maninona am'le andro 20 marsa mihitsy no bahananareo izy tsy ankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ka de mahamenatra zany fa ny androna ny tsy naniry volo ange ny enatr'olole fa mba mievera ihany nareo am'izay zavatra rehetra ataonareo fa tsy ao mihitsy zany zavatra ataonareo zany ka zay indrindra mantsy rebato Motarson alleloia no manahirana mihitsy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao manahirana satria rehefa miteny zany any amin'ny sehatra raisam-pirenena any ny mpitondra de ohatry ny hoe tena paradisy eto Madagasikara ray zay akoatr'izay ihany koa rehefa manao sini am'ireny fifanarahany raisam-pirenena ireny de maimaiky ary Madagasikara ane ka nanao sini am'izany resaka hoe zon'olombelona zany ary ty resaka hoe filazazy moa hoe journée internationale des droits des femmes zany hoe andro iraisam-pirenena amin'ny zon'ny vehivavy de io ane tompoko ny eo anivo ny firenena mikambana no namoaka n'io daty io firenena mikambana Madagasikara nga tsy mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana Madagasikara ka rehefa tsy hanaja an'izay rehefa tsy manaja ny soni zay natao de mela ao amin'ny firenena mikambana zay tsika koa moa miseho hoe tena hafa mihitsy ny eto Madagasikara mieritreritra ny mahavita tena ve sa ahoana fa ty resaka hoe zony vehivavy ty resaka 20 mars ty oka zavatsara mihitsy fa tsy hoe natokana ho an'ny vehivavy mpanohana amin'ny fitondrany ty avery ny indrepande tsy hoe ny vehivavy mpanohana amin'ny fitondrana ihany no mankalaza nyty 20 mars ty na hoe natokana ho an'ny vehivavy mpanohana amin'ny fitondrana ihany ny 20 mars fa natokana ho an'ny vehivavy maneran-tany ary raha ny eto Madagasikara de natokana ho an'ny vehivavy malagasy tsy misy akanavaka ko maninona ny vehivavy manao akanjo orange mandeha makany Mahamasina any no tsisy manelingelina vehivavy malagasy reny fa maninona ny vehivavy izay aty amin'ny tiako Madagasikara ary fantatra hoe iza no lehibe any antoko tiako Madagasikara ny président Marc Ravalomanana no sakanana tsy makao amin'ny Macron zany araky ny fandaminana izay natao dikan'izay zany de izao ilay foto-kevitry ny Nations Unies mihitsy no tsy tanteraka eto Madagasikara ilay foto-kevitry ny firenena mikambana izay milaza ny aminy hoe ny maizy aza ny vehivavy mba andro anankiray anamariana ny maizy aza ny vehivavy ny zon'ny vehivavy manamarika zay fomba anamariana azy ny rehetra no tsy tanteraka zay raha ny eto Madagasikara raha ny zavatra hita teny beoritika tamin'ity androany ity ny ainga tany amin'ny firenena mikambana io tompoko ary io nisy tantara zay mantsy ma international azy mila mafisitsika tsara zay hoe international ny ty fa tsy raharaha gasy rery ty fa maneran-tany zay le izy io ane natongavana hatraminy hoe 20 mars lasa andro raisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy Andriamato Motarson alleloia tsy tonga de mipopotra ho azy io daty hoe 20 mars io marina tsy mipopotra ho azy io fa nisy tolona atao de mitovitovy amin'io ataon'ny vehivavy tiako Madagasikara nalamanga tarita ny arifinin'io mihitsy no ny atambohan'ny tolony vehivavy ka natonga ny 20 mars tompoko nisy ny tany Russie
tany an'izany Petrogrady tany Saint Petersbourg zany aloha zany azavaina eto fa mety tsy hain'ny sasany zany ka mahatonga ny sasany anaonao foana nisy tolona nataon'ny vehivavy tany a Petrogrady Saint Petersbourg any Russie misy an'izany raha tsy hain'ny sasany nisy keo ny tany États-Unis vehivavy Amerikanina nisy keo ny tany Frantsa nisy ny tany Eropa nisy ny tany Egypta maneran-tany zany a nisy endrika hetsika daholo ary io resaka hoe fifanatrehana amina rezima izay matahotra ny demokrasia io a no niaingan'ny tolon'ny vehivavy tompoko hatrany am-boalohany ka mahatonga atsika hiteny hoe tsy tongatonga ho azy ilay hoe valomarsa io fa noho ny fandiniana ny zavatra nyseho maneran-tany noho ny fahatsapana no mahazava-dehibe izany hoe vehivavy zany eo amin'ny fiarahamonina no nahatonga ny firenena izay mikambana ao anatin'ny Nations Unies ao anatin'ny Madagasikara nanapaka hoe alao zany a asina ny andro ho an'ny vehivavy maneran-tany tany amin'ny officialisé mantsy izy io a tamin'ny 1977 7 fa talohan'izay tamin'ny 5 dia nisy an'le hoe taona natokana ho an'ny vehivavy efa nandeha zany izy a tonga taty amin'ny 5 dia io aloha rangaty atao taona ho an'ny vehivavy ay de raha taona ho an'ny vehivavy de aloha rangatsy atao taona fotsiny fa atao tena andro mihitsy a de lasa andro zany a ilay valomarsa io moa zany de vokatry ny fifanarahana tao anatin'ny firenena mikambana fa maninona moa ny vehivavy maneran-tany ary anisan'ny vehivavy malagasy no mena voninahitra tahaka an'izay zao mantsy le izy io vehivavy io zany a dia tsy azo maivanina fa mandray anjara ao anatin'ny fampandrosoana raha miresaka zany tsika eto Madagasikara tsisy rarahavanina eto raha tsy misy ny vehivavy ary mifanaovana tsinitsinina vehivavy mahatonga ny malagasy manitra velona ohatran'izao satria ny vehivavy de hery anankiray lehibe ao anatin'ny firenena sy ny fiarahamonina de zao ny filazany azy ny teo anivon'ny firenena mikambana no ny tenen'ity fa sao de tsy fantatry ny sasany zany zay koa reto tsy hoe mampianatra fa tsy maintsy miteny kosa rehefa misy a ny zavatra inina tsy ampahafantarina ny vahoaka aloha atao amin'ny teny frantsay kely le izy a de aveo a avantsika amin'ny teny malagasy fa zay no ataontsika hoe nilazany azy zany a tamin'ny fanombohana ka atsapahtsika hoe ahoana ny filazany ny firenena mikambana fezateny tao anatin'ny Nations Unies ty ahoana ny ilazany ny mahazava-dehibe an'izany hoe ny vehivavy de manana maizy azy ao anatin'ny fiarahamonina ary anisan'izany ny vehivavy malagasy fa tsy ny vehivavy malagasy mpanohana amin'ny fitondrana fa ny vehivavy malagasy rehetra ny voakasiky le izy sy maneran-tany la participation des femmes en tant que partenaire égal des hommes à la réalisation na inona du développement durable raha izay de la paix roa zay de la sécurité telo zay et en plein respect des droits de l'homme misy resaka fanajana ny zon'olombelona inona zany ny tena hoe mahazava-dehibe nyzany hoe andraikitra ny vehivavy zany participation fandraisana anjara ny vehivavy ozy izy amin'ny maha hoe partenaire égal zany hoe naman'ny lehilahy zany partenaire égal des hommes à la réalisation amina fanatotosana ny développement durable fampandrosoana maharitra resaka fandripahalemana sécurité resaka filaminana goavana be ne zany ayve zany ny vehivavy mandray anjara ny développement durable ka raha ohatra ianao zany manao tsinotsinona ny vehivavy amin'ny politika zay ampiarinao de mitsipaka ianao zany ny développement durable mitsipaka ianao zany ny fandripahalemana ny ary mitsipaka ianao ny filaminana na ny sécurité izay ajerena amin'ny fihetsika ty ivelany izany rehetrarehetra zany zay le izy zay firenena mikambana no nametraka an'izay fa io zany tsy tenena fotsiny zay ane Madagasikara manaiky an'izany manaiky an'izany ambavy ianao fa ny réalité firy ny rempianakaviana mitsindroka zordira miaraka amin'ny alika eny amin'ny
pakanjordira ny Tananarivo mampalahelo anie zany firy ny rem-pianakaviana mangataka vao maly ny tenanay nisy rem-pianakaviana azy ny 20 taona za firy mba mangataka re anaka fa tena tsy sakafo zao mampalahelo le izy zany ny zavatra misy aza mieritreritra hoe zavatra misavona any ananina any fa ny zavatra hita isan'andro isan'andro ka misy zany ny foto-kevitra apetraka amin'ny firenena mikambana satria ry zareo no nametraka an'io anjara ny firenena tsirairay zay mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana no manatanteraka ny zon'ny vehivavy amin'ny lafiny maro zon'ny vehivavy tia matompoko analamanga no miditra ao amin'ny magro olona tsy andeha angalatra reo nandeha anentaka reo na nandeha aniny reo nandeha anakirotanyreo fa efa mba misy organisation renim-pianakaviana de amronana zao argument rehetrarehetra hoe aza ampidirinao satria zay mihitsy zany zao le baiko nyainga tany raha ohatra hoe tarafina am'le fetsika mitandro filaminanao magron bioririka hoe ataovy mihitsy sakano zay tsy hidirany ao amin'io kianjo io ao bioririka io fa ina moa ny anaran'le kianja zavady kianja finoana zava-dehibe zany teny hoe finoana zany le resaka finoana mihitsy zany no makarary ny andohan'ny sasany ary lizy rehefa tsorona de zao hoe raha vo resaka mamofopofona marka ravalomanana mamofopofona tiako Madagasikara mamofopofona tiako mamofopofona magro dia efa marary ny andohan'ny sasany ary tsy mahita tory mihitsy izy amin'ny ala tonga de etseo daholy nefa olona andeha namarika ny andro eran-tany ho an'ny vehivavy zany no andeha mazava tsara le izy fa tsisy hoe iny hoe tsisy zavatra fenine fa mazava tsara fa tandremy tsara fa ny malagasy marary am'zany atao hoe reny zany reny daholy zao no mipotra teo tamin'ny sary teo reny daholy fa izany ngainao tonga eto tany raha tsy misy reny mitondra 5 volana akibo firenena reny ny teny ao anatiny de reny ve nanaovana an'le renim-pianakaviana sa ve hoe ny renim-pianakaviana manoana amin'ny fitondrana ihany natao hoe reny eto Madagasikara fa ny renim-pianakaviana zay manoana amin'ny président Marc Ravalomanana sy Neny Lalo Ravalomanana tsy reny misy samy teny zany ve tontomota ka le izy zao nge zao riny ireo mpiara-miombonantona amin'ny firenena malagasy mba efa manana ny renseignement ananany ko izy ireo manana izy fatany hoe manahoana ny fitiavan'ny olona nyty fitondrany ty teboka lehibe zay ao am'le zavatra eo am'le zavatra mitranga manahoana ny fantatra ireo olona ireo zany ary de zany mahatonga an'ireo miantso amin'ny président Ravalomanana rehefa misy etsika hoe fanotoanana indray ve nareo tim zay nge le fanazavana l'izy fa tsy ny hoe président Ravalomanana mitsolatsolana hoe zao hoe fa fantaniana alefan'ny reto ka njatra mitranga antany any président Ravalomanana ray reto olona reto hoe fihinana indray tia nataonyity fitondrany satria fatanyireo mampatsiahy kely fotsiny ariana fa tamin'le fandraisana nataon'ny ambassadeurany Japon tany amin'ny résidenceny fandraisan'iza moa ny ministre ny inviteny maromaro sy ny etsetra tao ministre ny raharaham-bahiny malagasy tamin'ny fandraisan'ny fitenenana tsy salasala izy ny teny hoe tena ratsy tatana le firenena raha bangona amin'ny teny tsotra tena ratsy tatana ny firenena malagasy nefa manana ny zavatra rehetra ny ressource zany ny ambassadeur ny Japon eto amintsika ny teny zay de ny valiny ny ministre ny affaires étrangères malagasy voatsely zay hoe de ho ampitaiko amin'ny mpiara-miasa amiko zany zavatra zany le ministre tsy nanao ohatra n'le filazan'le ministre anankiray mpitondra teny hoe efa miezaka tsy zay ny teny fa ozy hoe ho ampitaiko amin'ny mpiara-miasa amiko izy zay zavatra fanamariana nataonao zany efa tsy mihafahafa-tsony zany am'izao mpiara-miombonantoko manitsy an'io fitondrana io ka efa fatana io hoe tsy demokratika tsy mandala ny zoan'ny tsirairay amin'ny fanehoana hevitra ireo zao moa mivandravandra be hoe vehivavy ary tsy ajainy akory mba manahoana moa zany lehilahy tsy manaja vehivavy le olona lehilahy mamelaka tamaina vehivavy ake zany riny de mba manahoana ny fieveran'ny olona zany
ohatr'izay zany ny fiheveran'ny olona anyty fitondrana malagasy ty ankehitriny zany hoe tena olona tena hafahafa daholo ireo mpitondro ireo fa mendrika ho ajaina ve sa tsy mendrika ho ajaina raha olona vehivavy ny reniny teraka ny famaritana azy no tsy ho atao ahilikilika ohatran'io nefa ireo no mikokitra mikarakaranyio a fiaonana teo amin'ny magro be oririka io de zao no anaovana azy zay mihitsy le zavatra mitranga mitsolotsolona miteny ray a le filohan'ny androm-panjakana anankiray ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy a nambarany de lasa tsy ireny rehetra ireny akory a na samy mpikambana ao anatin'ny fitondrana ara reo olona nytenentsika teo a ny anankiray mba misy fahitsiana fahamarinana ara honnêteté intellectuelle hoe zao a fa dia ny anankiray a manao zavatra hafahafa ka de zao ambaratsika misehatra iraisam-pirenena hoe jerevo a ty ataonyty fitondrana malagasy ty fa efa tafa ohatrany mety a tafa ohatrany fefy ny fiheverana rehetra misy a eto anany na fierovana n'le fitondrana teaneo sary izy zary sary asainy ibana zao anatin'ny televiziona malagasy de ny sary eo mamasina fa tsy amoaka ny sary eo amin'ny magro ary tsy magro eo be oririka rery ngena anao le vehivavy tima fa raha ny tima mihitsy ny nanao teo rakotra io rakotra io na iny avy an'io iny ara rakotra daholy fa dia tsy nataon'ny timan'izay a fa mba nizarazarainy a eraky ny faritra maro samy hafa kanefa reto olo reto a raiky tahotra vo nietsika an'izay zany le izy ka zay indrindra mantsy zao amin'ny resaka tontolon'ny fanaovan-gazety zany sy mifampitana ny vaovao de jereo tsara zao amin'ny RNM sy ny TVM ao fa tsy maintsy le ao mamasina zao no atao totoafo ao atao matrakazy sy ny rehetrarehetra ao fa le tetsy be oririka sy ny tima varadrano sy ny atsimondrano aza manantena no hoe ahita an'izany any amin'ny ainao manjery-panjakana ainao manjery-panjakana egalina ainao manjerim-bahoaka volam-bahoaka no andoavana ny karaman'ny mpiasan'ny RNM sy TVM tompoko volam-bahoaka volan'ny vahoaka malagasy noho izany zay vaovao momba ny valomarsa rehetrarehetra zany tokony andeha ao amin'io fahitalavitra sy ny radio an'ny vahoaka io zay le izy fa tsy ny ao mamasina rery de mba lefaso koa ny hafa de zao zany zao inona ny zavatra miseho magro am be oririka ty misy video alefandray vao milatsaka zao de zao isorana ny namana manao avy mangataka izay zany nataon'le rem-pianakaviana vehivavy tiako Madagasikara manoloana andreo mpitandro filaminana de ho arahantsika amin'ny video zay le izy sady miaraka amin'ny fihetsika rem-pianakaviana daholo reny de eto zany le mpitandro filaminana eto alohany eto a de retsy manao an'le avy mangataka izahay a ho an'ny manaraka amin'ny radio moa zany tsy mahita an'le sary fa ho an'ny manaraka amin'ny sary mahita an'ilay zavatra zay hamitranga zany a teny amin'ny macro be oririka vao anga kely teo zany ka ny mialatsiny nanambaka kely ny andriamato motarson alleloia fa zay indrindra mantsy le izy reny zany zao a raha atao hoe mitodika amakaiza ny mason'ny olona betsaka ny zavatra nanamarika ny valomarsa zany zao mitodika makany mamasina ve ny tena mahaliana ny olona sa le avy mangataka ery amin'ny magron be oririka de mitodika makany amin'ny avy mangataka izay ataon'le rem-pianakaviana vehivavy tiako Madagasikara tsy avela hiditra ao amin'ny magron be oririka ny mason'ny mpanara-baovao ireny fihetsika mampalahelo mahita an'ireny olona ray aman-dreny reny a efa misy reny ben'olona ao anatin'ireny a no ohatran'ny hoe manao
manao anina kilalao moa le raha fijery azy hoe avy mangataka iza fa zao tena efa fitalaony reny am'le mpitandro filaminana hoe avelao zay hiditra zay nge le endriky reny zay le endriky reny efa fitalaony reny hoe avelao zay hiditra amin'ny alemem-panahy mihitsy tsy misy savoritaka na tsisina fa avelao fotsiny zay andre olona ray aman-dreny be ohatry reny no efa mitalao aminao ataovy a mamono sofiny ianao a tsy miaino anao a anjaranao zany fa sao de tsy ho zakanao a ny zavatra vokatr' zany eo amin'ny androm-piainanao fa tsy nampianarina an'zany a zay nge tsy nampianarina an'zany fa hoe manajany ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro anao eo amin'ny tany zaynao sy ny reninao fa tsy hoe ny rainao andro anao fa zao raha ray aman-dreny be ohatry reny tsy ajainao a sao de mba folaka-ndatony nefa rany tsy hoe manozona a tenin'ny soratra masina no veriko aminareo ka zao ianareo any amin'ny faritra mahita niny tele iny na any amin'ny faritany na ety amin'ny faritra nalamanga hoe any Tsimondranno Avaradrano Ambomanarina sy ny sisa jerevitsary reny zavatra ataony eo amin'ny magro reny a hamino izay fa inareo any zao a avelany ijorojoro eny fotsiny angamba fa nareo koa moa mety tsy anapakarabe fa ny eo amamasina nge rany mariny tsy événement nge le eo amamasiny fa maninona anao ataoko hoe c'est pas un événement le zavatra fitenenana ho atao ao a tsy le vehivavy akory no ifanentanao sy ninina fa kabary politika indray anaterako misaonareo anaterako a ricantonné nareo a de alaiko ny zavatra ohatran'izao a fa de afaka 5 taona indray a ohatrohatrazay ny azy efa kabary efa anina politika io tsy événement fa raha le rereny mandresahany rina teo ny vaovao ange de tokony ho alefa aloha zany ny vaovao eto de teto magro nyeny talata ny volonondry nyeny ambala vao tokony ho alefa daholy satria maninona no ataoko hoe reny no événement satria reny a nisy fifanatrehan'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka ampilaminana mba farafaratsy ny ampitanan'le hoe zao ny olona rehefa miomana anao fionana ampilaminana tsy misy a fifandonana tsy misy fanompana tsy misy teny ratsy isan-karazany a fa de patonina ampitiavana no anehoana ny hevitra isan-karazany a eo am'le fifanatrehana amin'ny mpitandro ny filaminana zany événement zany a zany no événement zany ka zany no tokony ho alefan'ny TRNM ty a amin'ny fahita lavitra sy ny radio-pirenena hoe nisy an'izao fa tsy hoe le miteny 15 secondes de tapitra zay aloha rina mba tiako mariana kely zay marina mihitsy zay tena marina mihitsy zay satria betsaka ho an'nytranga zany amin'ny hoe fomba anehoana nyzay hoe fanamarena ny valomarsy zay raha ny teto Madagasikara fa iny teo amin'ny magro iny zany zao a dia iny ny tena anisan'ny misitona ny mason'ny mpanara-baovao tompoko iny ny tena anisan'ny misitona ny mason'ny mpanara-baovao indrindrandrindra ny any ivelany ane zao de efa miteny hoe inona ndray zany vo tsy ela no tsy navelany hiditra atao tam'le farany teo fa lasa nakany Belera resaka tiako Madagasikara iny ne nandeha tongotra de ty ndray akalaza ny valomaritra ndray de mbola tsy navela ihany fa le kianja finoana ve zany efa lasan'ny fanjakana sa hoana sa iza ny tompony io satria zay mifanontaniana ataon'ny olona zany fa nga efa niova ny tompony io satria raha mangataka lalana aloha zany a ny alalana voalohany indrindra aloha de any amin'ny tompony de zay vao manaraka ny ambaratonga ny isan-karazany fa iza ny tompony président Marc Ravalomanana ny tompony io aloha hatreto ka raha ohatra hoe président Marc Ravalomanana amin'ny manakana tsy hidirana ao de fa zay zany fa tsy zay le izy fa ny régime ny mpitondra fanjakana no miseho lasa tompony ilay toerana zany lasa ohatr'izay ny izy satria tsy voaindrem-pandeha ty fa efa matetika loatra ny tsy famelana hiditra ao amin'io magro ny beoritrika io nefa atao foana no nanaovana ny fitakinany tamin'ireny hoe président Marc Ravalomanana tany Afrika Atsimo reny fa noho ny tahotra noho ny tsy fahitana tory dia lasa zao ny efarany oririna
za de mihevitra hoe raha vo misy vaovao avy any amin'ny arifinina milatsaka de ampidirintsika eo indray avoakatsika eo le sary dia satria mandeha ny fifampiresahana amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny sisa fa nytiako resahana rina tena tsetsasetra tsy aritra ay mandeha ny sary a de hoe notsika ary sary photo io zany zao ya io zany zao a iarifinina zany io aloha eo miaraka am'ireo vehivavy miaraka amin'ireo zany a fampiresaka amin'ny mpitandro ny filaminana polisy zao ny tazany eto a dia makasary daholo rempianakaviana daholo zany reo zao hitatsika izao tsy maintsy de mimpanao gazety keo bobaka be lasa any zany zao mimpanao gazety no mandeha dia any événement zany zao io zao ny hoe vehivavy tiako Madagasikara boribory tany isan-karazany eto Antananarivo de eo ihany koa ny reo mpitandro filaminana zany zao lasa ampivoany ao de didinina vehivavy dia vehivavy tiako Madagasikara boribory tany faharoa any amin'ny député Rastany zany tena mavitribitrika mihitsy de io iarifinina miaraka amin'ny folara menamena io dia vehivavy avy renkely anankiray io vehivavy tiako Madagasikara Ambohimanarina 6e arrondissement mijoro atrano izy any amin'ry député Todsoa zany tsy miala mihitsy vehivavy tiako Madagasikara boribory tany faharoa ary akaiky re boribory tany fahenina dia tsy miala mihitsy zany fa de tena hoe mametraka tsara n'izay hoe fijoroana hatramin'ny farany izay ao anatin'le foto-kevitra dikan'izany de hoe aleo zay akalaza ny valomarsa fa tsy ny vehivavy sasany any akory ny afaka manamarika an'io ka zay mihitsy le problema ny reto zay zany le olany reto mpitondro reto tsy tiany ho avy eto amin'ny magro ny akabiazan'le olona mba tsy ahafoanan'le aria nakakianja be ary tsy afenao an'le kianja be de zay no mahatonga an'le hoe de banany fotsiny io zay le izy io ne samy manany safidiny ka zao rehefa te ho any amin'ny magro biorika ve mivehivavy de ahoana izy ny sakananao zany fa terenao akary nisy zavatra nyresahantsika teto tamin'ny heriny zavatra valomarsa androany valomarsa ankalazana ny andro ny vehivavy kalazaina era-tany ny andro ny vehivavy noho izany raha vo miditra zareo vehivavy mankalaza n'io andro io na any amin'ny faritra iza na any amin'ny faritra iza ka afaka miditra eto amin'ny ny MBS eto amin'ny sary eto de tonga izy de mena priorité fa iverina kely am'le nyresantsika sirina tamin'ny heriny mikasika an'le hoe seny sy ny fanisambahoaka avy eo miresaka fifidianana tsika ka avy eo tsika rehefa avy eo fa mbola misy resaka kely faraparany aloha zany am'ty resaka hoe fanamariana ny hoe journée internationale des droits des femmes tia dia io endrika eo amin'ny magro io mihitsy io le hoe tsy avela hiditra ao amikanja amin'ny magro biorika ny vehivavy tiako Madagasikara manohana ny président Marc Ravalomanana io endrika io mihitsy ene no netim-boany valomarsa de zao ary tia indray zany zao le teo mantsy ny tenena hoe vidéo ka photo le izy sary fa tia zany zao tena hoe vidéo am'izay zavatra mitranga eo magro biorika fifampiresahana ndray zany eo amindreo vehivavy tiako Madagasikara sy ny mpitandro ny filaminana de azavaina hoe inona moa no alefa misy resaka fampiofanana sy ny retrarehetra ne le izy ndao ary rahantsika lay sary Kita
Quando a stressare, allora ma ne sa capire adesso, mi sono venuta chissà. eny ary hitantsika teo tamin'ny sary moa zany le izy na raha ntsika fa zay manaraka amin'ny radio zany sy ny onjapeo mety tsy de maraka loatra fa akoatra ny arifina zany dia misy a solotena anankiray rem-pianakaviana zany resaka anao fampiresana am'ireo a mpitandro ny filamina de ozy lay rem-pianakaviana solotena hoe izay a tsy misy hoe anakorotana nanao hoe anao zavatra tsy mety fa miangavy anareo mpitandro ny filaminana zay sokafo le lalana satria lasa mitombo ny olona vokatr'ilay tsy fahamaana ny vavady magoro zany dia reny mpianakaviany zay a hoy ny mpitondra teny zany a dia izy ary no azo ifampiresahana de le mpitandro ny filaminana zany eo mifampijerijery fotsiny zay ne ny fandeha teo fampijerijery fotsiny de miteny lay reny mpianakaviana solotenan'ny zay nitondra teny hoe iza no afaka ifampiresahana ary amin'n'ity raha ty satria le mpitandro ny filaminana eo koa zany a tsy mahatapaka fa iraka fa ny mpibaiko zany a any ananinany zay namme baiko ane no tokony tonga de miresaka mivantana am'le madama teo e fa reto mpitandro ny filaminana ndre tsy hitany inona ary no ataony eo tsy hitany zay atao eo fotsiny izy mijoro ao a de manakany eo fa le baiko miainga vaiza le baiko le izy hoe baiko hoe resaka fitandrona filaminana sa baiko politika fa na inona resahana aloha vao miteny ianao hoe valy marsa de misy resaka politika izay raha politika moa zany izy atao anatiny ato eto amitsika Madagasikara de afa mihitsy no andraisantsika azy fa ny resaka valy marsa tompoko politique internationale zao zany a no manamafy sy milaza fa ny eto Madagasikara de afa mihitsy samy makalaza daholo manerta mijereva vaovao avany velany rariva jereo ny any amin'ny Frantsa filarambe tsy fankahitana amin'ny vehivavy nanao an'izao tary ny any amin'ny Frantsa malalaka tsara jereo ny any États-Unis fa maninona ny vehivavy Amerikanina no afaka manamarika ny valymaritra any amin'ny toerana zay tiany manatsa tsara ny fandaminana maninona ny vehivavy any amin'ny Frantsa no afaka mankalaza an'izany tsy hoe ny vehivavy frantsay manohana Macron rery no mankalaza an'io fa misy io ny vehivavy manohana ny Marine Le Pen na manohana ny Jean-Luc Mélenchon manohana ny isa mibe ny tanàna ao Paris ne vehivavy Anna Hidalgo so de tsy hainy sasany zany vehivavy zany be ny tanàna amin'ny Paris zany mametrapetraka tsara mihitsy izy manana ny zo ny vehivavy apetraka fa maninona ny eto Madagasikara no vehivavy mpanohana amin'ny fitondrana ihany no akalazaina ry amamasina ry fa ny vehivavy mpanohana ao anatin'ny tiako Madagasikara ty amin'ny fanoherana manaradia ny président Marc Ravalomanana no tsy avela ao amin'ny toerana izay hoe anaovany an'izay de zao zany no azo ambara am'le izy satria tena azoko mihitsy fa nyfahatahorany retolony reto ny fahatahorany retolony reto mihitsy hoe horakotra olona eo be horirika ny mahatonga an'io disposition ny raisin'io ny prime ministre ny tompony baiko ny Flora Joel aloha iteny hoe tsy zange tsy fantatra akory zany ny mety ho filazany satria ny prime ministre ny lehibe ny sécurité fa le miaramila moa zany baiko iny de ataovy daholo zao de manao izy zay be ny ozy ny fitenenana fa ny tiako resahana metonga ary reto vehivavy ary be deabe izy zao tena hitatsika fa efa neny tombo be deabe izy zay ny tena atahorany retolony reto ireo vehivavy reo araky ny teneniko aminareo tsisy ka président Ravalomanana mety hoe mitelefona izy hoe miarabanareo vehivavy tratra ny andro valy marsa ainy zany Flora Ravalomanana zany hoe inona no anjarany am'izany andro zany fa tsy eo izy no anao hoe zao programa politika atsika zao tsy zany fatany zany eraba amin'ny vehivavy izy de zay ary reto vehivavy reto maniry ny aeno feraban'ny Flora Ravalomanana am'ty andro an'io ty fa ao am'le fionana fa tsy fivoriana dia isy fanetanana fanazava-kevitra hoe zao no mahasosoa atsika vehivavy any amin'ny tokantranontsika any amin'ny
fikarakarana ny ankohonantsika tena resaka tsy hoe resa be vavy akory no ataona zany ary fa mba reo a ny tena andry ny le fampandrosoana eto amin'ny firenena satria le renim-pianakaviana ny mahita ny aty vilany fenoarina fa zao ange lefa le hoe tsy misy tsony eo anaty vilany dozy rela ka le vilany mihitsy ara nefa tsy hitan'le fahantranako de zay ny renim-pianakaviana ny mahita an'izany ka alao izy mba ho ajaina avela anambara zay fahitany ny fiainam-pirenena am'izao ankehitriny zao a mba hafantaratsika mpitondra nge hoe inona ny zava-misy eto amin'ny firenena tompona ndraiky trisanambara tongany ny PTF zany piobra raha amitsika mahafantatra ny zava-misy efa manomboka manitsinitsy izy amin'ny fitenenana ho an'ny mpitondra malagasy itsika ny miafinafina ao anatiny hoe ka zao ange sotoavina malagasy tsy sotoavina raha anareo zany eo ndray aman-dreny ara tsy ajainareo akory nefa zany ny sotoavina malagasy anisan'ny voalohany fanajana ny fianakaviana fanajana ny ray aman-dreny fanajana ny rariny sy ny hitsiny aiza ny sotoavina ajainareo am'izany amin'ny fomba zao no anehoanareo azy zao de tsy fantatra indray zokabarinareo fa ngamba ndeha atao hoe tsy ampime fa mahasositra na mieno an'le izy miteny hoe misy traboina ry de makatsy zao nefa tsy manao akory ohatrohatr' zany ny anareo zavatra hafa mihitsy ivelan'le valomarsa ny mety ho ambaranareo neny vehivavy timma hoe ifanentana misy fanabiazana ohatrany hoe formation ho atao fizarahina fampiofanana no atao ifampizarana am'ireo vehivavy timo zany ingeny mahatonga an'ireo maromaro ao e fa tsy hoe de anao anina fa hoe isy fampiofanana ho izarana mba azahotsika manatsara mety anatsara ny fiaina tokantranontsika tsirairay avy de mirohatra ny olona tonga hoe be oririka izy tsy makany mamasina izy na omenao 5,000 sy ray alina arako tsy tondra ininona ho azy zany fa mivoaka eo izy de fa lany le vola zay angerina le zahatra mitrange ka zao ambara am'reto a mpiara-miombina antoka amin'ny firenena malagasy firenena mikambana sy ireo atoko samy hafa zao moa zany a na ny hainao amanjery vahiny a mba arao tsara io zavatra eo amin'ny magro io manaraka izy dia ho hitanareo a fa raha manontany ray nareo mpitondra tenin'ny gouvernemanta ka zareo mantsy tsy nanao tsy nangataka lalana tsy olona hafahafa ny olona miteny an'izany a olona hafahafa eno a zay indrindra zay nanaovako hoe raha miteny izy hoe ka ry zareo tsy nangataka lalana tena olona hafahafa zao koa ny fijeriko manokany ty rina fijeriko manokany ty ry faniry a ianao na andehanao mastersa 2 ary mba ataovy tsara ny classe 2 seconde fijeriko manokana ho azy zay fa rehefa tsy ny classe 2 seconde anao ataonao tsara mety ho tonga any amin'ny baka ianao sy masters fa le lozika anao mihitsy ny tsy ampy eo miantsy le problème satria eo no ampianarana lozika ny olona de manjary manaonao foana miteniteny foana milaza hoe mety miteno a de ho hita eo moa zany satria ho anontanin'ny olona indray zany ka reo nge tsy nangataka lalana tsy nanina fa tonga de tsy mila mangataka lalana zany andro iraisam-pireneny ty zavatra ty a de aleo ka zao ilazana ianareo zao a no fomba anehoan'ny mpitondra malagasy ny zon'ny vehivavy a de ny mibana amin'ny vehivavy a anao fionana ho fa tsy anao fivorina manakana ny vehivavy malagasy a anao fionana ifampizaratra ikefa ifanentana sy ny sisa am'ty androny valomarso ty fa mahamenatra indrindra fanapaha-kevitra nataony ty fitondrany ty ary fanapaha-kevitra nataon'le prime ministre izy moa manao hoe 20% ny vita nina zavatra tsy miady angamba 20% zay ny fahitako azy rina zay a ka de zay le zavatra mitranga ka am'tianatsika azy ary am'tianatsika zay resaka hoe valomarsa magro be oririka fanakatsakana nataon'ny mpitondra zany ny hoe mba
fizarana traike fa fampiofana saika ho ataony vehivavy tiako Madagasikara na Alamanga ao amin'ny macrobiorique zay dia izao no entontsika ami'tinana an'izay rehetrarehetra zay zany satria ty resaka valomarsy ty tompoko dia daty ny firenena mikambana no namme anio de zao ary le fanontaniana manao hoe ono azafady indrindra firy isan-jatony ny foto-kevitra asainy ny firenena mikambana tanterahana no tanteraka Madagasikara. Firy isan-jatony ny foto-kevitra izay asain'ny firenena mikambana tanterahana Madagasikara, asain'ny firenena mikambana ho tanterahana no tanteraka Madagasikara. Ovaitsika kely no tanteraka ity fitondrana eto Madagasikara ity rejima amin'izao fotoan'izao ity. Satria tsika mpikambana fenao de mba tanteratsika ve tanteraka mpitondra ve ny teny sy ny foto-kevitra na ny slogan zay teneny firenena mikambana nefa tsika mizesta hoe mpikambana feno ao anatin'izany Nations Unies zany rehefa misy ny Assemblée Générale any New York de tonga ny mpitondra malagasy fa firy isan-jato ny tanteraka zony vehivavy manao na ny fanatanterahana zany eto Madagasikara jereo amin'ny zava-misy zony ny ankizy manahoana firenena mikambana daholo miteny an'izany manahoana ny fanatanterahana zany eto Madagasikara zony mpiasa manahoana ny fanatanterahana zany eto Madagasikara zony olombelona amin'ny ankapobeny nanao soni daholo Madagasikara manahoana ny fanatanterahana an'izany manahoana ny fikajiana ny tontolo iainana raha ny eto Madagasikara any firenena mikambana daholo zany tompoko no miainga manahoana ny fanajana ny hoe fisarahan'ny fahefana manahoana ny resaka ady mikolikoly tsy maintsy tafiditra any amin'ny manahoana ny fanajana ny lalam-pandrenana any foana ny efa rany io manahoana ny fanajana ny lalam-pandrenana io zao ny asa CDD io zao fa mitabataba ivadika any amin'ny resam-pividianana mantsika zao tontomota rehefa aveo dia raha zany rehetrarehetra zany de hita hoe tsy tanteraka ny teny izay nataony ny firenena mikambana nefitsika mbola ao mitapikitra ao anatin'le firenena mikambana ihany rehefa tsy anatanteraka ny foto-kevitra ny firenena mikambana ny Nations Unies de melatao zay no izy rehefa tsy anatanteraka n'lay soni zay ihany io de io moa zany taitra ny olona ny hoe ny teny ny président ny république voaingana ny hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo foana no iaraha miasa de na 10 taona ary Madagasikara na amin'ny 34 na amin'ny 54 ary Madagasikara tsy ho tafavoaka mihitsy niarahana eno zay mpamatsy vola mahazatra ireo foana no iaraha miasa Banque mondiale ny voalohany voateny am'zany ary zay ngamba natongan'le ramatolo hoe Marie Chantal itabataba satria tena voatsindra Banque mondiale ny anisan'ny mpamatsy vola mahazatra ny FMI ny mpamatsy vola mahazatra ny Union européenne ny vondrona européenne ny mpamatsy vola mahazatra ny Banque africaine momba fampandrosoana ny mpamatsy vola mahazatra de ahoana ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara mahasamy teny zany de inona ny fandraisan'zany amin'le resaka vehivavy iny aloha zany efa entsika raha zany ara ny tenin'ny filoham-pirenena hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo foana ny raha miasa tsy tafavoaka mihitsy tsika ka inona ary nandana miala rajoelona nakany amin'ny nakany Andraharo tany amin'ny Galaxy Omaly tao amin'ny foiben'ny firenena mikambana satria mantsy ao daholo zao na PNUD na ny UNFPA na FNUAP zany na ny UNICEF na ny BIT ao Andraharo daholo ny zany service na ny OMS ao daholo ina ary nandana ny miala rajoelona vadin'ny filoham-pirenena tany asa moa inona no nalehan'ny tany tao amin'ny FNUAP sa taiza na inona mety hoe titre mety hoetony hoe ambassadeur zao sy ny sisa nefa ny filoham-pirenena zay vady amin'ny tenena raha mbola reo mpamatsy vola mahazatra eo raha ny raha miasa dia tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara na amin'ny 4 taona kinaro nandana ny madame mialy any amin'ny Nations Unies any tany Andraharo tany président Marc Ravalomanana sy neny Lalo Ravalomanana zao nandeha tany nanao vaksiny na me modely malagasy fa nga Andry Rajoelina mbola nandeha tany tamin'ireny resaka vaksiny reny zao ny corona miverina indray
efa misy matindray midiranao any amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany etanarivo fa misy soratra hoe mbola mitombona mbola miseo eto amintsika ny corona virus covid-19 ataovy ny arodava fiarovana anao zany ny soratra any amin'ny toeram-pitsaboana rehetrarehetra any ka zay l izy hoe oka mihitsy mba hoe tsy ho hafa ny zavatra tenenina nefa zavatra hafa ny zavatra tanterahana hitan'izao tontolo zao ane zavatra miseho eto amintsika aza mieritreritritsika hoe tsy hitan'zao ary na le taimara na le foto-kevitra amaranantsika azy ny valomarsa tamin'ity telo am'roapolo tsorarivo te fa lasa lavitra be tsika mbola varina ty miambona ny vavady am be oririka ny mpitandro filaminana malagasy fa ny foto-kevitra ny am valomarsa tamin'ity telo am'roapolo tsorarivo te fa lasa lavitra be tsy any am'resaka hoe miandro vavady tsy any fa inona le foto-kevitra pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes any am'resaka efa digital efa any am'resaka teknôlôjia avo leta efa any ny foto-kevitra am'zao neny olona any an-dafy any ianao mbola lozanao manentsika ny vehivavy ty maheraka tanina riverako be oririky ty aiza re zany faraparany ara misy sarindray avy ao a be oririka eo zany dia tsy akiala hony zay zany ny eo a be oririka eo de ho rahantsika ndray le sary ary eo zany ny sary zany zao dia misakafo ny remim-pianakaviana misy misakafo moa zany misy makaina de makamaka sisiny de manao mikopakopaka hoe mbola eto zay ary ho an'reto remim-pianakaviany reto aloha zany dia mivoaka eto amin'ny MBS eto ny sariny dia fampitana ihany keo amin'ny any tokantrano rehetrarehetra any hoe aty zay za zao namana ragi zany zay manao any sécurité any keo izy zany miaraka am'reto vehivavy tiako Madagasikara reto voaingany ragino teto amin'ny miara-manonja dia eny miendrika ny vehivavy foana ny tsikitsiky ninninna zavatra miseho dia eny foana tsy kivy zany mihitsy reto zao somary tanoratora ndray miaraka amin'ny zaza madinika tsy azo avela dia miandry zao le hoe tsisy akiala eo dia mikopakopaka zay asa fantatra zareo hoe mandeha ty amin'ny miara-manonja ny sariny dia manao an'izay fiarah-mientana izay dia reto izy reto remim-pianakaviana dia manao ny fanehoana zany hoe tena vonona izao zao fihetsika zao de milaza hoe fahavononana na remim-pianakaviana misy tsy mihinan-kanina tamin'ireo fa sao de tsy fantatra ny mpitondra fanjakana dia mbola nisy tsy nihinan-kanina tamin'ireo zany tamin'ny marena fa noho n'ilay fitiavana ny tanindrazana dia tonga de anjany ny remim-pianakaviana zany mitsikitsiky izy zany izy zany ry mama Josephine zany sary iza fa dia miaraka mitsikitsiky hoe fahavononana ao anatin'izay raharam-pirenena zay eny ary mitoy ihany ny fantarantsika miara-manonja MBS radio Madagasikara tsy maintsy nyresana ataony zany rehetrarehetra izany dia eo am'resaka fifidianana am'izay taotaomota hiditra eo tsika ianao moa fa nanatsidy ihany le resaka hoe seni sinsisa fa ny farany aloha zany ny tranga omaly de hoe société civile fiarahamonim-pirenena tany amin'ny 4 tany no niaraka ny ray feo betsaka zany no niaraka ny ray feo ny aminy hoe hiatrika fifidianana Madagasikara fifidianana président république aleo isy ny fampiresahana satria fampiresahana tsy misy anavahana satria tena mipetraka ary iainana am'izao de n'izao sahady ny fiahiahina misy fampiahiahina isan-karazany eo noho izany aleo isy ny fampiresahana manaraka an'izay tsy azo hidivirana ny fikitihana ny lalam-pifidianana satria misy lalam-pifidianana eo fa nde hoe mba ho an'ny taninany tsirairay ny aminy hoe nisy ane ny tsy nanara-dalàna tamin'ny fifidianana efa vita zany fa mba inona ny sanction mba naheny vetsika hoe zao ny sanction zao ny sazy fa de vitavita tany fotsiny any amin'ny lalam-pifidianana zany mila kitihana akoatran'izay ny teny koa reto société civile reto misy 420 fa manainga ny FFKM mba tsy teneny hoe mitalao mihitsy mitalao amin'ny FFKM ny société civile mba hitarika an'izany tena hoe fampiresahana izany io le izy aloha tonga de vakitsika
ao zany a misy ny liberty 32 roy PDB zany de ny transparency international initiative Madagascar ny safidy ny tolotso sy ny sisa verenao any ambony aloha na manafaly fa ohatrany tonga de lasa ty amin'ny farany zany ay reto izy zany reto reo fikambanana zany atao fiarahamonimpirenena firaisamonimpirenena alliance savoir gasy resaka tontolo iaina zany ny autisme Madagascar coalition de radio Madagascar ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes ny Green and Cool Liberty 32 mouvement Rouy ny MSIS Tatao ny ONG Itsy ONG Ivrary ny ONG Tolotso Safidy Observatoire des élections ny Transparency International Initiative Madagascar ny endriketaka zany zay izy de ny Women Break the Silence zay le izy de ndao vakitsika fanambarana ny firaisamonimpirenena fametrahana fanovana tsy azo hidivirana alohan'ny fifidianana 3 ahafahana misoroka krizy vaovao ovakitsika miadana tsara efa anatin'ny tao-pifidianana tanteraka isika kehitriny saingy tsy mbola azo antoka ny filamina ny fizotra ny fifidianana zany na de te ho aza ireo afampitandremana samihafa efa natao rehefa nakana lesona ny trangany ainana teo aloha maro ireo aya mbola mipetraka mikasika amin'ny fifidianana filoha-pirenena eo ihany koa ny tsy fampiany ny serasera manodidina ny fifidianana communal sy munisipaly anisan'ny FDB mampiaya manokana ny famatsim-bola ny fampelezan-kevitra ny fampiasana ny ainao manjery-panjakana ny fitantanana ny fotoana fanatanterahana fampelezan-kevitra ny tsy fitanlan'ny CENI sy ny ACC ny fitokisana ireo fampanantenany ny kandida ny mety ho fampiemorana amin'ny fotoana tsy fantatra ny fifidianana communal sy munisipaly ary indrindra ny fahavitsian'ny mpifidy manao ny adidiny noho ireo FDB rehetra ireo mampirisika ny fametrahana sehatra fifanankalozan-kevitra miasa anaty fahamarinana sy mampandray anjara ny rehetra ny firaisamonimpirenena ahafahana mamantatra miaraka ny tena olana misy sy ny vahaolana azo tanterahana ao anatin'ny fanajana ny sotoavina satria fo ny fotoana ananana mialoha ny fifidianana mangataka izahay io zany firaisamonimpirenena ny mba hitarihan'ny FFKM izaviny ao anatin'ny FFKM Luteranina ny FJKM ny Anglikanina ny katolika romanina satria foy ny fotoana ananana mialoha ny fifidianana mangataka izahay firaisamonimpirenena ny mba hitarihan'ny FFKM io fampiresahana io ka anasany ny tompon'andraiky mpanjakana ao zany ny mpanatanteraka ao ny mpanao lalàna ao ny mpampiatra lalàna ny antoko politika sy ny mpisehatra ivelan'ny fanjakana ao zany ny firaisamonimpirenena mazava loatra ny syndika ny sehampamikarana tsy miankina ny fikambanana ara-pinoana iara idinika ny vahaolana tsy miangatra ny FFKM no hitarika fa ny mpandray anjara rehetra kosa no andray andraikitra manoloana ireo hevitra izay ivoaka mandritra io fikaonando io toy izao ny sosikevitra tetiandro arosinay anatanterahana izany 3 voalohany fifanankalozan-kevitra eo amin'ireo mpisehatra rehetra mandalina ny FDB voalaza etsy ambony fivoriana voalohany io zany amin'ny volana martsa mazavatsara zay efa martsa tsika zao faharoa famolavolana ireo fanovana atao amin'ny lalam-pifidianana tanterahana volana aprily fatelo fametrahana izany eo anivon'ny gouvernemanta sy ny antenimera-pirenena tao volana mendray zay ary manaraka faefatra fanitsina ny lalàna mifeny teti-bola mpanjakana ampidirana teti-bola ampy anatanterahana ny fifidianana filoha-pirenena sy kominaly ny volana me zay le izy zany dia Antananarivo 7 marsa 2022 omaly io zany
dia averinandre-pandeha zany ireo fikambanana ao anatin'ny firaisamon'nypirenena manao soni de ao zany ny alliance voargasy ny autisme Madagascar ny coalition de radio Madagascar ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes ny grune col ny liberty 32 mouvement roy MSIS tatao ny ONG Itsi ny ONG Ivorary ONG Tolotso Safidy observatoire des élections ny transparency internationale initiative Madagascar women break fe silence zay eny ary zay zany ny fanambarana reo société civile reo firaisamonina pirenena de hoy isika hoe mba mitenena hoe zay mahasamy laza hoe inona maharatsy en'zany inona maharatsy en'zany zany zavatra ambary zany tena goavana zany ary tonga de tenenina hoe mety zany tsy tafavokytsika raha tsy misy aloha fampiresana de misy am'teny hoe ary raha ohatra ka misy mamao sofina ka tsy mety tonga izy de ahoana de avelao izy hoaniko nga io ifanerena tsy ifanerena io nga io ifanerena tsy ifanerena io fa fitiava-tanindrazana ho tompontsoa am beso maro ny tetehana fa tsy tompontsoa n'olombetsy Andriamato Motarson alleluia ahoana ny fahitanao azy de misaotra an'ireo ONG firaisamonpirenena société civile namoaka iny fanambarana iny inona moa no tena mantony hoe isaorana azy ireo satria mametraka mazava ny antony aya mialohan'ny fifidianana izy ireo hoe sao de hiteraka korotana le fifidianana efa nyresahana teto amin'ny miara-manonja ombenyombeny ny resaka fifidianana zay ihany fahitan'ny société civile azy misy expert maromaro any anatin'ireny société civile reny tena misy ary misy tsy miteniteny foana reny misy information vaovao samy hafa azony avy any amin'ny fiarahamonina any mahatonga mipetraka tsara ao anatin'ireny taratasy izay sokafan'ireny izay sirina teto tamin'ny heriny mantsy ny teny hoe ny ayatsyevanana arseni avoay isaky ny distrika farafaratsiny rehefa tsy ataonareo isaky ny commune ny isan'ny mpifidy laka misy niny izy zany larobia ariva de namoaka hoe zao ary ny isaky ny isan'ny listra isaky ny distrika de samy ny eno an'le izy tsika fa nanangatra le izy rina fa naninona ny nanangatra any am'le distrika lavitra be any nlazainy fa be de be ny fitombony isan'ny mpifidy fa ny any am'ireny vohim-paritany isan-karazany sy ny tanan-dehibe no malaina ny olona atraizany fahamarina nylay lazaina ny kodaoda hoe tena zany ve no izy za aloha na eno an'le izy de gaga toerana tsisy tsy mahazo MBS fa zao teto ange député todsoa ny laka misy larobia ariva tsika larobia maraina namoaka an'le izy hoe raha mba te hampatokony olonareo avoay le isaky ny distrika farafaratsiny rehefa tsy hanao an'le izy isaky ny commune navoaka ny larobia ariva tonga valikafatra laka misy nentin'ny député todsoa hoe ny eo amin'ny commune ny eo firaisana o zany fa tsy commune ny eo amin'ny firaisana eo ambomanarina firaisana fahenina tohatrany ambany de ambany le isan'ny soratra anarana de gagy député todsoa hoe ohatrany tsy marina fa ohatrany ahilikilikareo le olona fantatrareo ao anatin'ny listriny ao anatin'ny mpifidy tim ahany député todsoa zany ary mahita ambara am'zany izy matona moka an'zany ka miverintsika rina hoe miverintsika rina noho izany de miverintsika hoe eny ary mialatsiny amin'ny taotaomota satria miditra vatana i Germain dia hoarahantsika avetrany ary ya makasitraka nampita ny fitenenana ho antena ho anaetiakanta koa zany amin'izao fotoana izao izy boka tsara no misy anaria fotoana anatanterahana ny fambolekasy ho an'ireo vehivavy tima ao anatin'ny distrika na Tsimingano ity toerana moa zany nisy olo-mavambahoaka aleratsimba zafy mivady
manatanteraka izay Almarsa ao anatin'ny team Atsimondrano ireto isany noresahany leveny filohan'ny vehivavy team Atsimondrano moa zany atao anatin'ny kabary fanokafana teo fa isany zo voalohany ho an'ny vehivavy ny fahafahana misitry tepoka lehibe ho atrehan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny taona 2024 ity ka nanentanany ihany koa ny vehivavy rehetra hiditra ao anatin'ny listim-pifidianana sy soratanarana ao anatin'ny listim-pifidianana mahafahana manatanteraka izay zo voalohany izay isany tepoka noresahany ramatosolo mavambahoaka ihany koa tao anatin'ny kabary fanokafana teo ny makasika an'izany hoe fanentanana ny olorenena tsirairay hiditra ao anatin'izay listim-pifidianana izay ihany koa no mampisy ny mpamanana adidy lehibe amin'ny fanentanana ny mpiaramonina ny mpiray vodirindrina ny vehivavy rehetra manirana any Madagasikara mba hisoratra anarana ao anatin'izay listim-pifidianana izay amin'izao fotoana izao moa zany dia mandray fitenenana ny solom-bavambahoaka Alain Ratfarat ka ho ampitaina eo ihany faniry ny manodidina an'izay sy ny zavatra tsikatra aloha dia hipoka ity akanja anatanterahana ny fambolekazo tendrombohitra moa zany raha ny maromarina kokoa anatanterahana ny fambolekazo ho an'ireto vehivavy team distrikana Atsimondrano ireto miditra mivantana matetika ihany zay faniry razafaratany mampita ny vaovao mitranga ety antoerana faverina aminareo any Nosy-Patrana ny antenne Germain Menjanary. Eny ary soratsika Germain Menjanary mpanao gazety mavitrika eto amin'ny MBS zany napita an'izay any ho ana Atsimondrano zay any manao an'izay fambolekazo zay zany amin'ny tiko Madagasikara any Atsimondrano any dia mitarika an'izany any ny député Alain Ratsimbazafy dia miditra matetetika ihany zany ny any toerana mitondra fanampim-baovao somary tapaka ilay resaka teo ny rahana tamin'ny tatomota toy zany ilay fanazavana momba n'ilay zavatra mety mitranga ny ohatr'ireny rehefa misy événement ohatr'ireny événement ny any Atsimondrano any fa ny zavatra ny tenenina nambarany député Todsoteto tamin'ny lakamisy hoe firaisana fahaenina ve malaina ambany de ambany ny tahan'ny olona tafiditra ao anatin'ny listim-pifidianana dozy hoe le zavatra mitranga ohatrany hialana zay olona fantatra hoe mpikambana team de hialana amin'le fanoratana anarana fa rehefa tsy tonga any amin'ny fokotany de zay ohatrany tsy de mety zany ka aleo mangataka eto mihitsy zany satria nahatonga ny seninanao an'izay nge de ho valin'le fitenenana teto hoe mba hampatoky ny olona ireto seny ireto mitady zay atokisan'ny olona azy avoay ara le lisitra avoay isaky ny fokotany le lisitra ho an'ny firaisana fahaenina firaisana ray voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina eto Antananarivo avoay eraky ny commune ny amin'ny faritra Analamanga mba ahitana an'lizy fa aza mijanona amin'le taremarika fao be hoe ny any aninona moa ty Marolambo ohatra ny any ananina reny distrika saro dalana sarotra le reny reny no avy tena be de be mirohatra ny vahoaka miala tsiny fantatry ireo PTF fantatry ny mpiara-miombonantoka ange reo ange manao sondage eran'ny Madagasikara fantatry ny mpiara-miombonantoka ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity Madagasikara ty ka raha inareo seny no amoriny eto hoe nareo nahita fa tafiditra any amin'ny 5,20 lisitra riananina ohatra hoe ny any Marolambo ohatra ho zany de ilaza hoe zany ny marina fa ny eto Ambohimanarina na ny eo amin'ny firaisana fahadimy dia any amin'ny 5,20 mampanahy zany ary ohatr'izay ny mahatonga nyity taratasiny reto société civile reto manao hoe mba tsy isian'ny korotana re de alao ny FFKM andray andraikitra zay efa nangatahany ko sy nambarany ho atao ary fantatra fa reny nge autorité morale nge reny de reny manaiky andray anjara am'le fikarakarana-n'le izy ary reny fantatra manana expert manana expert be de be reny anatanteraka an'izany zavatra zany ary reny mba olona azo itokisana na teo amin'ny fiainany andavanandro na teo amin'ny sehatra nisy azy de azo itokisana daholo reo zavatra reo olona ao anatin'ny FFKM reo ka de alao ataony fa zao ny antoko politika manana ny fomba fijeriny mba manana ny vaovao fantany apakariny reo sampana
atoko sampan'ny atoko rehetra manerana amin'ny Madagasikara raha tsy teny aloha ny atoko tima manana an'izany a fa tsy ny atoko rehetra koa no manana an'izany hoe zao ny vaovao aty aminay a zao ny fombafomba ataon'ny distrika sy ny alina fantatra zany ka mba ialana am'izany rehetrarehetra zany a ozy ny fiarahamon'ny pirenena hoe aitsio ny lalam-pifidianana ny olona moa tonga de misy manitsy hoe aitsio mihitsy ty seny ity fa tsy atoko isany io teto ny deputé Todsoa nanamarina hoe ny eo Ambohimanarina ve lazainareo fa kely ny tapisoratana anarana ka zao avoay isaky ny fokotany ara ny eo Ambohimanarina avoay isaky ny fokotany a ny eto amin'ny faritan'Antananarivo fa tsy miandry herinandro zany fa raha pitso zany de tokony ho vitanareo de avoay le listra de ho hita mazava eo de ho hitan'ny olona eo de hirohatra ny olona hisoratra anarana araky ny fanentanana ataon'ny atoko fa tsy mety le hoe ny any any anosy varika tena efa mahatratra 700 ohatra filazanareo hoe ny olona misoratra anara iny atsinan'ny Madagasikara am'le saro-dalana fa canal de Pangalane iny no andehanana reny lazainareo fa nisoratra anara ny olona ara nefa mandeha lakana mandeha tongotra mandeha inona zay vao tonga any am'le fisoratana anarana lazainareo hoe nazoto ny eo Ambohimanarina mandeha tsy mandeha bus akory fa mandeha tongotra de tonga eo birao fokotany sy ny etsetra lazainareo fa tsy misoratra ny olona ka de zao mba hialana am'le hoe tenenina hoe elao rehefa tima de aza makany aloha nareo a fa alao izy soratena ho any amin'ny fokotany zay vao voasoratra fa rehefa tsy tonga any izy de efa tsy tonga izy zany mba hialana am'izay soloy ny ministre ny intérieur a amboariny seni a afisy eo mazava isaky ny fokotany a ny lisym-pifidianana hanaovana ho ampiasaina am'ty taona 2024 ty mba tsy isiny le aya ny zavatra ilaina nge de zao fifidiana mangarahara atoko isan'ny rehetra eken'ny rehetra zay nge ny fifidianana ilaina ho hite ho atao e de zao zay ny mampatoky ny olona mielo 3 volana 4 bolana mialohan'le fifidianana de efa mipetraka hoe ireo arany listra eto amin'ny commune eto amin'ny fokotany a de hita mazava zay a de mbola azo atao a ny misoratra valin'le tamin'ny heriny mantsy ny mahatonga anay a manindry mafy hoe zay atao teny zay hoe ataovy isaky ny distrika tena nataonareo isaky ny distrika fa rehefa nambaranareo le izy a ny any anosy varika ny any Marolambo ny any zany a lazainareo fa nazoto be mba fantatra ihany nge raha ho any Marolambo zany nge miala eo Manoro a manahirana be vao tonga any Manoro e raha tsy tena hoe avatia tany fotsiny miditra manahirana be zany lazainareo fa mahatratra ambony be nefa ny tany olona soratra anarana tsy de misy sarotra inona ihany zany ka zay mba elan'le ayatsyevanana afisy eo a isaky ny fokotany lisym-pifidianana ary aitsio ny eo amin'ny ministèran'ny intérieur mba tsy baiko ary ty fokotany ty président pokotany ty tokony hofidin'ny olona fa tsy ho atao ohatran'io tsony de ho baikobaikony any amin'ny administrateur ny distrika sy ny etsetra fa alao a tena anao ny asany ampahitsiana sy ampahamarinana filohan'ny fokotany ka de zay a no ataotsika ka zay no a no amboarako a am'le mahakasika ny seni zay ny momba an'iny fa tao anatin'le fanambarany ny firaisamony pirenena dia hoe miantso ny FFKM mba hitarika an'lay fampidiniana aloha sy fionana dia miditra indray zany ny namana faniry raha zafo manatany a dia isoratsika tonton mota aloha andriamato motarson alleloia tondra zay fanamarian'zay fa de hoe miantso ny FFKM mba hitarika an'lay a fampiresahana aloha fifampiresahana tsy akanavaka zay ho atety efa nytenen'io foana zany FFKM zany tsy azo hidivirany zany satria raha aman-dreny reo a misy atoko-pivavahana hafa tsy de resahantsika besaka fa ny FFKM ato mato zany ireo hoe firaisamony pirenena 420 nanao sy ny omaly miantso ny FFKM misy dikany ngeda be zay ny firaisamony pirenena miantso ny FFKM ny
sehatra iraisam-pirenena mino ny FFKM inoteno izy ny FFKM satria efa hita ny zavatra nataony atram'izay zay zany la izy dia atsika zany no mandinika tsara ny ity arara ity ahoana ny vaovao faraparany eo amin'ny Macron be oririka ao ohatra misy sary faraparany ao namana faniry a vao milatsaka rehefa tsy tafiditra tao amin'ny kianjan'ny Macron be orika zany reo vehivavy tiako Madagasikara amin'ny hoe anamarika amin'ny valo marsa de eo ivelany eo amin'ny arabe no manao fotoam-bavaka eo amin'ny arabe ka io tsy maninona io na arabe io na inona fa misy teniny Jesosy Kristy manao hoe rehefa tambatra eo nareo na misy 2 na 3 na 4 de ahoana eo so sasa mieritreritra hoe eo amin'ny arabe manao fotoam-bavaka reo vehivavy reo de hoe tsisy Andriamanitra ao misy ao dia andeha rahantsika ary lay sary zay ary aloha mbola tsy tonga sary mbola tsy vonona sary namanarina fa efa nambarandrina zay mihitsy no izy fotoam-bavaka zany no atomboka zay le teniny tsy akaly zany eo ary ny tian'le fanjakana zany de zao fankalazana amin'ny 20 mars an'arabe zany ataon'ny tim ka ny tim tsy problème ka tsy ampidirinao io anaty trano de zay zany ivelan'ny tamboho de amin'ny arabe ka raha ohatra zany hoe voabahana fifamovoizana sy ny sisa de anjara ampitandro ny filaminana zany anjara amin'ny fanjakana zany problème ny tim sy ny vehivavy zany anjarany zany zay le filamban'ny tiano ataoko zay le ataon'lay fitondram-panjakana mampalahelo amin'le izy nge le voahiraka zany de tena manao ny ainy tsy ho zavatra eny akanja am'le hoe nahazo baiko fa le mpaniraka mitsotsotra any am'izay misy azy zany satria reo tsy nanira-tena na tongatonga ho azy teo amin'ny kianjany Macron be oririka zany fa reo nisy naniraka tonga teny amin'ny toeran'io zany de le seho tsy fantako na fampolony na fampiriny zany ny sary ny antokotiko Madagasikara teo amin'ny Macron be oririka tena hoe kanosa tena matahotra mafy am'le tim mihitsy le fitondram-panjakana ka na ny vehivavy avy ananganana sandry sakanana banana tsiditra anatina toerana midy zany de eo amin'ny arabe de mandeha fitobo vavahana am'izao fotoana itenenantsika zao eo amin'ny arabe raha ohatra moka mirotsaka ny sary satria mifandray eny akanja isika de arotsako eo zany ny rinona ny sary satria isika mampiaina atsika zay any aninona moa zany mampiaina atsika zany eny anivony trano rehetrarehetrany am'izay zavatra miseho zany de mba mahazo ny vaovao iombonana zany satria saika nisy fampianarana fiofanana fanentanana tokony atao de efa hitatsika mirotsaka ny sary efa mandeha de zao de mandeha fotoam-pivavahana zany eo amin'ny fiarakodia eo amin'ny tandrifony Macron eo misaotra betsaka anareo vehivavy ty eo tsy akaly zany so de sy tena de malemilemy re tsy sisy eo zany ny tian'le fitondram-panjakana de aleo hitan'izao tontolo zao manana vahaolana foany sika de misy orona-peo eo ina moa fanamafitsam-peo kely de mandeha ny toroteny omeo vehivavy endry aho hanorenako firenena vanina averenkely zay omeo vehivavy endry aho hanorenako firenena vanina fa tsy hoe omeo akoho vavy maneno tsy zay fa omeo vehivavy endry aho hanorenako firenena vanina de zay ny adevitra mandeha ny akanja zany amin'ny hoe ahoana na afahatsika manorina firenena miainga avy amin'ireny mpianakaviana lizy miainga avy amin'ireo heverina zany fa tena ravaky ny tokantrano miainga avy amin'ireo heverina fa fanaka malemy kanefa manana ny anjara ndraikiny manoloana ny raharam-pirenena de mandeha tompoko rehefa tsy omenareo hefitrano ny toiky Madagasikara de afaka miresaka izy ety ivelany tsy problème zany tsy mpanakirotan'ireo tsisy zavatra magazay midy eny tsisy fiarakodia mirehitra eny na misy olona maratra eny fa baiboly ny eny an-tanana fa na izany na jany sokafo tompoko le vavahady fa misy dobera sy mofo dopainao tokony hoan'ireo oloreo satria efa nambara fa tsy papaika lay anaovana n'lay fankalazana ny 20 mars tsy papaika ny estrady tsy papaika ny chapiteau tsy papaika ny sonorisation tsy papaika ny seza tsy papaika ny mofo sy jus sy dobera ao de sokafy analana an'izay sakafo hoaniny zay
satria mitomboka aka mitombo koa eny reo tsy maintsy meny reo rehefa aveo satria misy bandikely tsy fidiny any anatin'izy tiako Madagasikara mihitsiny de mitombo be le olona am'izao fotoana zao satria misy vehivavy mahita an'le fihetsika ataon'le mpitandro filaminana sy le fanjakana de tezitra de mijanona hoe tsy rariny kosa zao fa nga voatero amin'ny Mahamasina daholo ny vehivavy rehetra fa nga voatero any amin'ny Alarby na any amin'ny Sehatrafa eo Magroberirika mety aminy mba hakalazany izany zao hitantsika amin'ny sary zao mitombo ary menda tena misy tovolahy mihitsy ary raha tonga eny efa mba tsarary vokatry le zavatra ataon'le fanjakana de misy olon-tsotra zany tonga de tsy mety ty fa ahoana zao de mijoro ny tanora hitantsika zao misy ray mpianakaviana marina fa zony vehivavy ty fa mba tsirariny eky nefa neho-kevitra rehetra ao amin'ny tambajotra sosialy de manameloka le fihetsika ataon'le fitondram-panjakana manameloka le fihetsika ataon'le fitondram-panjakana maninona zao ny tany Frantsa omaly ministèren'ny intérieur ny teny hoe 1 million teo eo na ray tapitrisa teo eo mpanao fihetsika-tsihana am'le hoe inona moa zany lay mobilisation goavambe am'lay réforme an'lay retraite any Frantsa fa ny syndicat lay nampiantso an'lay fiaonana lehibe de nyteny hoe telo tapitrisa na 3 millions fa tsy mampiozongozona amin'ny fanjakany Macron zany ny atao mpitandro filaminana de mibalize fotsiny tsy isiny lay fioara-pefy ny atao mitandro filaminana de miezaka fotsiny mampanaja an'le lalàna amin'ny mpaneho hevitra rehetrarehetra sy am'ireo olona zay niatsika le fihetsiketsehana sy zay mobilisation ka eto amintsika amatapitrisany ve reo vehivavy tiako Madagasikara reo raha atambatra izy aloha era Madagasikara matapitrisany fa letsy amin'ny Magroberirika eny mbola tsy tonga amina amatapitrisany de efa mipanika le fitondram-panjakana aiza zany raha ohatra ka hoe misy vahoaka matapitrisana vita efa mitady ho vita moa zao any amin'ny ACC de mitsangana andray mpahay lalàna anatin'ny fitondram-panjakana hoe haute cour de justice ny afaka manapa-kevitra zany azafady tompoko tena tokony mbola ho resahako io resaka io fa mbola varianan'le ato Magroberirika aloha tsika fa ho resahantsika io satria fantatr''izy zao fa aomby marina be le motif an'le solomamboaka sy le délibération ny ACDDD ary ny article 49 fo mahatonga ny ACDDD sy ny article 118 mandray an'izay fanapahan-kevitra rehefa saisira anty androm-panjakana ity organe constitutionnel ity ny teo anivon'ny solomamboaka 20 lasa voatery miresaka an'izay fa mampimele izy efa ambivotra sy atombotra ary efa kofehy kely mitazona an'le fitondram-panjakana de mbola manao an'le bourde mbola manao an'le dérive dictatoriale mbola manao an'le régime totalitaire manao an'le terrorisme d'état de tsy menatra vehivavy ny sakanana de avereny ray fa an'le sary fitaompivavahana miainga eo Beririka am'izao tsika miteny zao misy fiarakodia eo de ambony fiarakodia mitoroteny eo ambony fiarakodia manao fitaompivavahana zao natao eo Beririka zao sary hitatsika zao mandeha lietsika tsisy miala aminao zany eo ataovy daholo zay fomba ataonareo rehetra fa nitimy mahoa tsy miala aminao ary mahita foana fomba hahafahana manatotosan-javatra atao ny sakananareo tiako Madagasikara tsy hanao fifampiarabana tsy hanao fanetanana fa vita ny tiako Madagasikara nandeha namakivaky nanao diabety ditongotra fa voasakanareo nga zany tonga teny amin'ny kizebelery izy samy manana coco io sy atodo de sakananareo ndray vehivavy fa eo amin'ny devant Magroberirika eo amin'ny arabe ndray izy manao fitaompivavahana ho hita mibesiny maro eo ho hita ny sehatra raisam-pirenena fa fambaraka tsy roa aman-tany ny an'le fitondram-panjakana am'izao zavatra ataony zao fa de mafinaritra aloha tehaka mafy be ihany koa zany ho an'ny vehivavy tiako Madagasikara talata maty antehiroka avaradrano talata ny volonondry tsabotsy namena ambo manambola any Atsimondrano niditra teo Germaine Menjanary efa feno vehivavy ty mabobaka be mamboly azo any Atsimondrano am'izao fotoana zao any Ambalavao any Mahajanga zany moa de rakotra mihitsy vehivavy ty miaraka amin'ny fanamina ny any Tomasina ny any Fianaratsoa tena misaotra antsika rehetra ny sary hitatsika zao
de avereny kely fa vetivety le vehivavy ty mateny atehiroka de resaka fiofanana resaka patisserie no atao zany de ny distim William no mitarika azy eny miaraka amin'ny mpitarika amin'ny vehivavy tim ao anatin' zany disika nambotra trimo zany de hitatsika amin'ny sary teo indray zany ndraso loha roso mifaly le sary ity indray talata maty ty vehivavy tima talata maty miaina le antoko hoe ary zao le tsy zakany zareo raha izao ny tonga teny aberirika angamba de ho sahirany retolo reto fa mbola azo lazaina zany fa le organisation analamanga manodidididina ihany zany ara mbola misy namboly azo mbola misy nandeha sasany any avaradrano any ny any avaradrano moa hitatsika eo ihany sary alefa mifaly de sady mandeha fanetanana mandeha ihany ko ny fifampiresahana tsy laitra koa aloha sady mendamembavy tanora ny ray aman-dreny le vehivavy mahafinaritra be kokoa androjenina fa hitako amin'ny sary eo zao rojenina rioby marobe zany ao anatin'izay hoe vehivavy tiako Madagasikara ao anatin'ny commune talata maty ery mera Dominika no alefatsika amin'ny sary raha ao avaradrano faly de arotsakitsika ity ihany ko ny vehivavy ty Matsimondrano hitatsika amin'ny sary zao de any amin'ny fambolekazo zao arotsakitsika daholo izy zao le makararo ny foniny sasany zao ndray Atsimondran zao any amin'ny CR Ambalavao commune rurale Ambalavao miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy sy Fanja vehivavy ty mpitarika vehivavy ty Matsimondran de mipetraka tsara mihitsy ny sonorisation de mandeha fambolekazo de mandeha am'izay ny ty moa tsisy ale Jérusalem tsolo le di miaraka iny fa mafinaritra misy sorti kely de sakafo mitapevanana de miara mandihy sy ny sisa zao izy zao efa akaiko ty fitondrano ty ho atsika any amin'ny faritra rehetrarehetra any satria misy mandefa message député fetra efa tonga eto akaiky eto izy hoe tena mangetaheta mihitsy zay vavao alefanareo fa tena misaotra betsaka de misaotra atsika rehetrarehetra avaradrano moa ao ihany fa rehefa vonona de alefatsika ihany zany zay vavao rehetrarehetra zay fa efa tonga eto akaiky eto aloha député fetra tratran'ny embouteillage satria misy zavatra tsy milamina etsy nosy za teto de tratran'ny embouteillage député fetra de zao vao tonga eto amintsika fa tena arabaina tonga soa satria 7 minitra sa de membe 7 minitra maninjinjy bloqué teo miaraba député miaraba faniry ary ao anatin'izay koa no iarabana mpifaliana ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja ary iarabana manokana ny vehivavy tima rehetra zay kopatanana indrindrandrindra any amin'ny faritra rehetra any anisan'izany aloha ny eo magrobeoririka zay raran'ny mpitandro ny filaminana tsy hiditra ao anatin'zany tokotany ny dadany zany na président Ravalomanana toy ny efa mahazatra atsika zany fa eo koa ny any amin'ny faritra hafa rehetra zay fa nitonony ny faniry teo dia kopatanana ianareo ampaherezina avokoa atotosa ampahamendrehana sy ampifaliana izany fankalazana ny andro natokana ho an'ny vehivavy zany anisan'izany ny any Brickaville any ko mety tsy voaton'ny namana faniry teo izay kopatanana mokany hoe taritiny volana sy ny ekipa rehetra any dia mahavitaso daholo isika rehetra any ny any Tsiranana ny any amin'iny faritra avaratra iny ny any Mananjary efa voaresaka teo moa Tomasina zay mba tsy voaresaka ny teneniko matsy dia fantatra fa mikarakara zavatra avokoa ka tsy adino ianareo reny mpianakaviana vehivavy dia mampiseho fahamendrehana ny am'izay le hoe fankalazana izay fa tsy araky ny eritreretany reto mpitondra tsy mahazaka araky ny teny namany faniry reny olona maro vovory ireny no tsy zaka ny lohany reto mpitondro reto ary ao anatin'izany no tonga didirako ao anatin'ilay famakafakana ny aminy hoe mba misy vehivavy any eo faniry lehibe misy vehivavy minisitra ao misy vehivavy manana ny raiky ty satsokajiny eo fa izany hoe andrasatsika mifaneho-kevitra reny manoloana nzo endrika sakany zao rehefa avy eo hoe hitondrantsika hitodika am'ireny olona reny manokana mihitsy sika hoe manana ndraikitra ve anareo raha miady ianareo ny am'resaka mihira lenta miady ianareo amin'ny fitovian-jo fa nefa izao no ataonareo an'ilay vehivavy mitovy aminareo ao miray aman-dreny ao ny kitapin'ny finosana ao ny zanaka zandry ny ray aman-dreny be ny reny be araky ny tenin'ny faniry teo fa de izao ny ataonareo satria mivadika mihitsy le izy tena mivadika tanteraka mihitsy le fomba fandraisana zavatra ao anatin'izay ihany ko aloha no nitondrako ny kopatanana sy ny fanetanana satria ny antiako Madagasikara tsy ny
fifampiarabana ihany zay nitsaika nytariany député sy ny distim fa miaina le atoko e eo ny vehivavy zao de mihetsiketsika araky ny faritra rehetra sy ny toerana zay nitondroa ny faniry teo fa ny hatrany amin'ny fokotany rehetra any ko ary tsy adino anatin'izany le fifampiarabana sy endrika fifankahitana fampiraritso ataon'ireo mpikambana ny fotony ataon'ny tiako Madagasikara de anisan'izany ny fokotany tsaronenana kopakopatanana ho anareo fokotany tsaronenana boribory tany fahadimy izay mikarakara ny tiako Madagasikara ao am'izany tsaronenana zany fifampiarabana sy fionana amin'ny alahady avy zao manomboka amroa ao amin'ny foy be mahazatra ao amin'ny fibe mita ka de manatena fo tonga maro isika ifampirarisoa sy ifampiaraba ary ihany koa toy ny efa nitarita amin'ny président Ravalomanana tamin'ny toerana maro zay nalehany sy niarahanay taminy na tsy niarahanay taminy de misy hatrany ny fanetanana amin'ny hoe isoratatsika anarana hiditra ao anatin'ny lisitra mifidy vehivavy ambatona zaka koa mandefa Ay, zay message indrindra. ato député mahafinaritra salame zahay vehivavy ty maty ambato koa ngeo izy izy tena maro anisy nahita sary mihitsy fa tena maro be ny vehivavy tiako naiza naiza any ambatondra zaka naiza mihitsy naiza ary zay ny zakany ary lay zay le démence mbola tsapatansa io ranga mbola tsapatansa fa mbola tsy makaizy zany hoe rehefa ho avy le démence ngeza be de Misy marary mariage. andony kibony reto vao maika fois 2 fois 3 fois 4 am'izao hitanareo zao izy fa tsapatansa maivamaivana fotsiny eny ary sady mahita sary amontsika zao avaran-drany ray reto hitatsika reto député fetra raha lamzafon'olona zany zao misy rizo akazondandy zany misy ila avany akazondandy maromaro mihitsy hitako o ay de manao an'le fitafo mifoko 7 zareo manko le ilahatra avy ary sabotsina mena de mahazo anakady kely de aveo any lasora rehefa aveo misy vidéo mihitsy faly fa rehefa miresaka moa zany de azony faly alefa moramora fa mihetsika ho amin'ny vehivavy ty mary mahay mampiseho zay le atoko matanjaka le tim fa tsy azonao atao tsinitsinina zany ary le forsan'le atoko tiako Madagasikara mihitsy io ohatrany somary mamparary andony kibony le mampidy fitombena anazy reo menakavy zany le veriny fa hoe tsy sary tokony hipotra zany raha tsy sary mamasina rery any zay manko le eritreretiny zareo hoe aloha mamasina rery any le izy fa na ny olona tongena nge mifandray be da be amin'ny olona ao anatiny eo tsika hoe zay ange obligatoire le fandarana fandayanana ty raha nadafa tsy maintsy makaty zay fa inona moa fa de zay mampiasa mpanjakana zay mahazao anay sisisa fa tsy problème zany atreo fotsiny rehetrarehetra fa ny safidy efa mazava rehefa tonga fotoana député marina mihitsy zany ary ao anatin'izay no anoizako zay tenin'ny fanizetry nandalo teny ny tenako alohan'ny andalo aty amin'ny hoavy aty am'izao plateau ny miara-manonjy zao marina misy an'ireny kliniky mobile reny eo de tapaka ny lalana misy eny tiako hitondrana fanamariana misy tanora vehivavy manao akanjo maitsomaitso somary fluo de manao pataloha mainty izy rehetra mafinaritra le satria milamina ary mampiseho fahamendrehana za tsy miteny izy reny na izy fa tsy fantatry fa nysoratra eo ohatra matazana hoe non à l'enfer sa ohatrohatray le teny soratra eo asana fikambanana iny reny de nampiseho fahamendrehana lay fikambanam-behivavy asa association ireny inona ny olana mitovy am'ireny tsisy valaka anao ataon'ny kasainy tiako Madagasikara hoe ankalaza izany andro zany ampifaliana ampahamendrehana nefa moa ny fomba fijerin'lay ambara fa manana ny fahefana de tsy izay fa ny fomba anakonana ny tiako Madagasikara zay taria amin'ny président Ravalomanana ezahano takonana amin'ny fomba rehetra de natao reny tamin'ny fampiarabana ny kasaina atao zay nitarian'ny distim sy ny solomamboaka teto Antananarivo reny vohatra de io ndray fa tsy avela hiditra ao amin'ny tanànany ny zanaky dada ao amin'ny magro marary reto olona reto faniry tena marary reto nefa voamaly misy zavatra mampime anamako fa le izy manko tsy resahatsika le ana fa voamaly nge nisy rehetra ny hafahafa ry zareo ohatrany nefa nanaovany olona interprétation nge le iranareo maly teny votivorony de mbola tsy mety tonga saina be nareo baba nareo niny tena maro zany tampoka manko le izy député fetra de mahita ny ty fiatsika reto olo reto de izy hoe efa ataon'ny akoho vavy maneno efa sahirana ao anaty fanjakana de efa mba andro ny vehivavy androany tokony mba hoe mba inona moa zany mba atao moro kely mba ahena kely le tension le fatahorana vao mainka anakariny zareo de miparitaka indray zao sary eo amin'ny seritreresam-pirenena hoe tsy afaka nanio hevitra indray le vehivavy avy anevon'ny mpanohatra député fetra de za moa zany tsika nge manaparitaka fotsiny fa na izany naty zany efa hitatsika ny lala tsara ka izorana de hitatsika koa farafara ka hitsoraka tsika zay
raikndao ka sady mandeha miresaka an'izay ihany ianao faniry a zandro faniry dia nitambirina ato andohako ato neritreritra ato lay nataon'ilay kovavo maneny satria fantatry ny olona tiany namana faniry ho resahana makasika an'izay raha toka raha na nisy valandresaka nataony tao amin'ny aina manjery televiziona frantsay izay tena hoe tsy tahotra tsy enatra nefa efa fatapoko fatapirenena fanorarana tsy navela hiditra tao amin'ny magro any tiako madagasikara raha tamy zoma heriny raha nikasa anao fampiarabanany teto Antananarivo renivohitra de inona ny nambarany mba tonga saina mantsy ty antony resahako an'ity zavatra ty de izao no navaly ny fahasahina re zao fahasahina tsoroa matany fa izao no teneniny tam'le mpanao gazety vahiny nanao hoe tsy mariny zany fa afaka nanatanteraka izany izy reo fa seraserana communication ataony ny mpanohatra fotsiny reny mba hoentina ohatrany hoe anasoketana zany le fitondrana tena marary fantatry hoe mba misy tahotra an'Andriamanitra aveo anatin'zany zavatra zany misy tahotra na misy mba raha aman-dreny zany olona zany zany tompona andraiky mpanjakana ambony zany vehivavy zany olona zany fa tsy enatra tsy tahotra de samy teny any amin'ny televiziona hitany zao tontolo zao amin'ny teny frantsay no itenenanao fa afaka niditra fa serasera ataon'ny mpanohatra mba hoentina anasoketana ny fitondrana tena marary tady diva misy farany ho iaho tady diva misy farany aloha hidirako kely am'izay ny resaka vehivavy satria zay zany ny tena andro lehibe androany nefa mitondrana firaritsosy fiarabana ho an'ny vehivavy rehetra tsy akanavaka ny am'izay le hoe mba atotosandra-reo amin'ny fomba feno fahamendrehana tony natao indrindra ianareo anitiny tiako Madagasikara sy ampifaliana aneonareo ny mahizy anareo sy ny tena hoe ilaina ny vehivavy marina eo any le fomba fiteny vazivazy manao ny lehilahy rery koa tsy miteraka tsy resaka bazena amy genre na nytoy zany fa izay fotsiny hoe amy mahavehivavy amy mahalehilahy dia tokony samy anana amy mahizy azy ary efa niezaka nanao izany ny fitondrana ravalo manana tsy amy matimy maniteny anao koazy fa zava-nisy no ezahako resahana amitsika nanao izany ny fitondrana ny fandimby neny tamin'ny andro ny filodideratsiraka ara dia ho an'izay tsy mahafantatra dia tsy nilaza akory hoe tsy nety daholy akory ny zavatra sy ny fanapaha-kevitra nraisina tam'zany fa anisany anankiray kosa atsiarovana zao andro lehibe ankalazana ny andro ny vehivavy izao dia raha fantatsika nisy ny maneny zany telefony namana faniry zany namana faniry ohatra misy miantso dia tamin'ny andro ny fitondrany ny filodideratsiraka dia raha matovadiny no anisany nahatonga ilay tao anatin'ny régime matrimonial nany hoe resaka communauté de bien resaka fananana resaka fizarana ny fananana eo anivo mpivady raha sanatrika misy ny olana na misy ny fahafatesana dia nisy le natao taloha hoe kitaitelo andalana midika hoe ray apahateliny moa ny vehivavy dia ny roa apahateliny any lehilahy ny foanany zay tamin'ny andro ny fitondrana Andriamato dideratsiraka ary isaorana ny ray aman-dreny tam'zany satria efa nisy ny nanao ezaka tamin'ny fitondrana zay ny fandimby teo iaho ny am'izay le hoe isiny ny mira lenta isiny ny fitoviana ny zaramira eo am vehivavy sy lelaka dia zany ny ohatra anankiray tory zany any keo tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana izay efa nanomezana andraikitra izay andraikitra amy mahazatra de andraikitra tanana lehilahy zany toy reny hoe ministra ny fiarovana nefa moa ny arahantsika nahita ny vokany mety tsy araky ny eritreretana azy satria mbola ao zay le hoe fahazarana misy eo amy lehilahy tsy miteny resaka tsy hoe ny lehilahy rehetra kory misogyne ozy ny teny frantsay na hoe macho na mieritreritra ny lehilahy o ambony fa mety misy am'izay apahany fa de hoe ezaka fotsiny tiako ampatsahivina tiako ampafantarina nareo vehivavy zany hoe nisy zany reo mpitondra ny fandimbo iaho fa ny am'izao fotoany zao kosa mba manahoana ara manahoana ny am'izao fotoany zao satria araky ny teniko teo misy ireo andriambavilanitra ray aman-dreny anabavy zandry zoky izay manana andraikitra iny anivon'ny gouvernemanta am'izao fotoany zao misy ny lehibe na androm-panjakana manoloana izany nefa dia zao ny sakatsakana lasa voaresaka l izy na tsy nomanina aza izay sakan'zay satria nieritreritra mihitsy izahy hoe raha andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izany
iraisam-pirenena ho iaho fa tsy iraisana nalamanga na antananarivo na nytiako madagasikara fa andro iraisam-pirenena ho any zony vehivavy moa ny tena resaro anatin'izany dia sakanana ary ny anytokana sakanana dia nytiako madagasikara eto antananarivo ihany fa raha azon'ireo nataony nanakana ny tany brikaville ny tany atsimon-drano ny tany avaradrano ny tany amin'ny faritra tany dia nataony dia ho nataony nefa tsy maninona nyetokam-paherezina antsika rehetra dia nytenin'ny président Ravalomanana ambety teniny manao hoe raha mbola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenantsika ary minoy ahy ianareo fa isy ny farany amin'izao fanara-para-pahefana zao isy ny farany amin'izao fanararota-pahefana sy tsindry atao amin'tiako madagasikara zao ary ny tena loza ao anatiny ane dia vehivavy akoatranao andray matoa prime ministre zay fantatry fa manana andraikitra ao anatin'izao manana andraikitra ianao amin'ny mahalehibe no amisianao rehefa andresahana teto zany tamin'ny herinandro tsy nanainga le ratsan-tanana kely ianao mba manana zany magro izany torak' zany ihany koa reo vehivavy ataoko hoe manana andraikitra ao anatin'ny fitoram-panjakana vehivavy marina ny toerana misy fomba fiteny teny frantsay moa izy manao hoe une place ne se demande pas une place se mérite de aperatsika zay fanontaniana satria mitomano ajaina mantsy reto olony reto ary mieritreritra azo mahay indrindra ny vehivavy izay manao tsinitsinina ny mpiaramonina aminy raha mba kitapo ny finosana ihany ianareo manao tsinitsinina araky ny tegna teo une place ne se demande pas une place se mérite ary ndresaka respect koa na fanajana raha teo ajaina ianareo indrindra ianareo vehivavy na isika lehilahy tsy zo akory ny fanajana anareo ninina toerana misy anareo fa le respect ko cela se mérite ko raha tianareo ho fantatra ka izay indrindra nitodiako am'reto ambara fa raha aman-dreny manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena eritrereto ihany mieritrereta ihany amin'ny manino ny telefoninao zany ralahy mieritrereta ihany amin'ny zavatra ataonareo satria efa mitokamoniny ianareo efa manohatra anareo fa micontre anareo ny tambazotra sosialy iray manontolo ny akamarono moa zany akoatran'le compte fake zay eritreretinareo amin'nona afo de mbola toizanareo ihany de ny tena namana faniry tena nao hoe tsarona tamboka lay fitakin'ny mpianatra tao anatin'izany ny fitakin'reo le au niveau CTC le mpitsabo-panampy zay nampanantena anareo pokaty tsarona tamboka ny omaly izany fanehokevitra atao ke nahery vaika nataon'ny mpianatra veny votovorona midika zavatra ny reny andre matofoloha midika zavatra reny andre mato prime ministre tokony ampieritreritra anareo reny ianareo vehivavy ny resa acteur hoe fa maninona de ampijabahana toy izany le mpitondra sa le vahoaka malagasy fa ampitandremana ane tsy mihoatra noho ireny tsy mbola nandre aloha teto amin'ity tantaran'ity fireneny ity hatraminazotsika faleovatena hoe misy mpianatra ekeko hoe mety tsy mety izany fa raha isinoray aman-dreny ihany ny mpitondra fa rehefa tonga atramina fanopana mpitondra filoha-pirenena misy zavatra tsy zakany koa fa tokony hieritreritra ianareo mpitondra tsy resaka tsony ny resaka hoe inona moa le nampanantenanareo tsy tanteraka lava loatra le lisitra de tsy ho voatantarantsika eto ary ao anatin'izany ihany koa satria feno efa taona izay a no nampanantenay ny raha mato vadin'andre mato filoha satria ty mifito maritsa tamin'ny taona 7 no nampanantenainy fa nisy ny ozinina zay amokarana alkoola etanol zay tokony ho vita tany amin'ny fasivo volana desambra rotokanana tamin'ny taona 7 desambra marimarina kokoa tsy misy fanojanona treo amin'ny vato fototra ny lalana moa zany fahasimbanany tsy fandripahalemana de tonga am'le tenin'zareo manao hoe tsy misy ho adino ny distrika rehetra ary tena tsisy adinonareo ny distrika rehetra na amy tsy fandripahalemana na amy fahantrana na amy fahasimbany lalana na nininina mihitsy tsisy adinonareo tokoa de tatenakareo izy ny anoanana ny fahasairanana ny fahasimban'ny fiarahamonina tsy nisy adinonareo fa tena nopotehanareo hatramin'ny farany ny fiarahamonina ty malagasy ity dia zao a mbola ampinareo ihany a araky ny tegniko teo reo le vehivavy nakasary moa te fa efa betsaka any ny sarina rehefa mifaniry teo fa nandalo teo amin'ny magro koa teo de nakasary ihany ko fa miamitombo tena miamitombo ary tadidio tsara fa raha lazaina rehefa tsy manara-dalàna lay vehivavy tiako madagasikara nikasany
anao fety ampahamendrehana ankalazany zany andro zany sy taky ny zony ny mba isian'ny fitoviana sy ny miralenta eo amin'le lasany vehivavy de ianareo ny tsy mampanara-dalàna azy tsy ny mpitandro filaminana efa nyteniko teto ty tamin'ny heriny efa manomboka mipitrapitra any amin'ny fomba fijero any mpitandro filaminana satria baiko tsy azo ny idivirana no tanterahany fa ianareo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena tsy afa miala am'izao baiko nomenareo ny mpitandro filaminana zao izay efa nisy ny fampiresaka aminay na teny amin'ny magro tamin'ny herinandro ara tamin'ny 10 andro lasa zay nisy ny fampiresaka taminay hoe baiko ny anay mbola torak' zany ihany ko reny resaka tamin'ireo tompona andraikitry ny vehivavy io marainy io io atoandro io eny amin'ny any hoe baiko ny anay zay ny teniny atraiza le anatanterahana le baiko inona ny andraikitsareo vehivavy manana toerana ao amin'io fitondram-panjakana io na gouvernement to iato hoe nandro mpanjakana satria ny vehivavy eny fantatra za akory tsy hoe manao anareo anaty arona anankiray ialako tsiny fa misy manana ny maizy azy ianareo misy miezaka anareo afaka milahatra am'le lahy marina ny bata entana angamba mety tsy ho vitanareo miaraka iadivanareo aminay satria mety zay le tanjaka efa nomen'andriamanitra anay fa nomeny hery koa ianareo hitondra zaza 7 volana kibo izay zahatra tsy ho vitanay mihitsy ka zay le samy manana ny efa hoe anjara tandrify nomen'andriamanitra atsika fa izao nefa tsy manakana ihany koa zany ny tenenana indravatra tsy mety ataona vehivavy manana andraikitra eto am'ty fireneny ity zay tsy tananga le ratsatanana kely akory mba hanala le sakana ahafahany mivezivezy maneho hevitra mane mankalaza mpahamendrena ho iaho ampifaliana zany andro ny vehivavy zany satria ady iraisana ny anareo fa de ny azy moa zany ny tombontso manokana zay ny fijerinay azy dia nyzavatra anankiray tiako resahana any ko dia hoe niarahana hita teto amin'ny firenena misy ny vehivavy nanana na izy azy na ara-politika na resaka teknika ny resahana teknisianina ambony ingeniera tena nanana na izy azy malagasy io tiako resahana io fakatahaka reny zavatra reny fa inona no ataony reto satria mbola miverina ho azy tsy lasa miverina tsy na tsy fidiny any amin'ny ataony reto mpitondro reto izay hoe feno ko vavy maneno ekena hoe tsy ny vehivavy rehetra ho iato eo fa nysonjo ray loha saraky ny fomba fiteny malagasy tsy lao zan'zay mamarara fa le mamarara ato tena tafahoatra andria matofilo raisina ndraikitra ao andria mato prime ministre raisy ianao ara mo tsy mandray ny andraikitra ao akory fa asa mo mbola resaka le tarazon'lay fitsipahapitokisana tanteraka tsy tanteraka iny ve sakatsakanana atao zay fomba rehetra tsy natanterahana azy de mato zay mahita mpitandro ny filaminana eny amin'ny magro be oririka dia mbola ianao andre mato prime ministre ny raisinay ho tompona andraikitra ary mety ho ambadiky zany koa lay vehivavy anankiray resahana namana faniry teo hoe ministra ko vavy maneno zay efa mankahalanao ny akamaron'ny vahoaka malagasy ary nampinareo indray izany androany mbola mitombo any ny fankalan'ny olona anareo mieritrereta ho izay fantatray fa efa misy mankahalana isy faniry mihitsy satria somary maherery fiteny izay tsy maninona zay koa tsy natao ho tiavinareo koa raha ny olona manao ny tsy mety no teneninay amin'ny zavatra tsy mety ataony ka mankahalanay tsy problema anay zany ifanitsiny no tanontsika eto tsy sanatria be lesona akory izay ary efa nametraka taminareo izay isanandro isaky ny miakatra eto am'izao plateau miara-mononja hoe ambarao anay mitenena na hevitra na fanehoan-kevitra na loha hevitra diso nakany amits'izy nataony teto am'izao fandaran zao fa voniny izay anitsy tsy mbola nylazy ianareo nandray mandeha fa tonga menasino alefa nareo mialoha ny fampitahorana asa amin'ny endrindrehetra eto raha samy teny hoe samy misorandreny menaka tsokony tsy fampatahotra ary tsy tokony ho tonga am'zany ny adihevitra ara-politika fa rehefa ianareo no mitady alezy hoentsika am'izay sehatra ila izy de miomana ara mizaka mivokany ihany ko miomana ihany ko mizaka mivokatra zay fa tsy any am'izay ny tanjonay akory fa raha mampatsiahanareo ny teniny nataonareo sy ny fanalikana nataonareo zany ray aman-dreny zany naneny lalora valomanana anisan'zany io ministra io ministra ny resahantsika teo ako vavy maneno raha miaraka mpanolotsaina ny tanàna tao izay fa izy rery ny tsy mitsangana raha miditra zany be ny tanàna zany izy rery ho iaho amin'ny mpanolotsaina 5 zay le hoe fanaovana tsinitsina eniko tamin'ny tenin'ny zokomonta teo mantsy le hoe manajany rainao sy ny reninao misoratra masiny mba ho lavandro iainana ianao raha aman-dreny reny na tsy mitovy ara mifirehana de zao anao ny be lesona mieritrereta ihany ho iaho teo atsaharo ale menasinareo e mahazo zay sy ry faniry mahazo daolo zay maromaro zay no mahazo an'izay menasy zay fa ijoronay hatramy farany
misy ny foto-kevitra ijorona hatrany farany taria ny président Ravalomanana mety ho maherery fiteny ho iaho teo fa tsy hampemitra anay zay menasinareo any fa zao fotsiny kosa eritrereto any ny teny atao a fa vitsy anisa ho ianareo ny amin'ny fiarahamonina tsy tokony hiditra amina gera civile na ady na ifamonoana na ifandrafitra isika tandremo a tandremo iaho ary fa fantapantatray ny nandefa an'izany afatra zany fa fantatray koa tsy menasy koa ny ataona eto fa zay koa tsy maintsy hiaro na ny atokonay na ny foloanay na ny mpiaradia aminay na ny fianakavianay na nretrarehetra na ny malagasy iray manontolo rehefa hiarany tsindry azo lena tsy maintsy miteny izay a tsy ianareo mihitsy ny asakana anay tsy teny fa raha ohatra kosa ka misy miporofo entinareo fa diso ny teninay a vonony izay anitsy izany a araka ny tokony ho izy ohatraohatran'izay namana faniry fa iny efa teny nataon'ny faniry te sy nataon'ny namana hatramin'ny nanomboany teo moa zany de niopana kokoa tam'izay fankalazana ny favalony volana maritsy zay fa dia asa raha misy ny zavatra mbola tiany faniry alohany satria fa ny fotoana efa dila somary taratara ny tenako araky ny teninao teo hoe 5 minitra raha kely indrindra ny avy eo amin'ny anosy zato teo amin'ny rond-point nandra-patonga teto anosy patra na teto amin'ny MBS a ka somary efa dila ny fotoana izay tokony ny akarana teto fa zay be maromaro ny zavatra tiana resahana nefa ny fotoana manapetra dia asa raha misy ny teny mbola tiany faniry anoizana an'izay hoe manahoana ny any amin'ny magro ina ny vaovao azonao tany a faritra rehetra any ny vaovao farany eo magro moa zany izay mbola fotoam-pivavahana zay a ny fotoanantsika nefa ty manapetra satria manana ny fandaram-potoana ny fandarantsika fa ny sary ngamba député fetra aloha any mahajanga sady anaovan'ny kopakopa-tanana satria mahare antsika namana ny mahajanga am'izao fotoana zao a dia arotsaky faly ny sary any mahajanga any de vehivavy tiako Madagasikara zany any mahajanga zay manao ny filaharana miezaka manao organisation de kopakopa-tanana ho anareo vehivavy tiako Madagasikara mahitsy eo satria ny etsy mahitsy etsy misy mandefa message zany de hanao organisation nareo tsy ho ela zany a ny faritra rehetrarehetra misy ny any Tsirabe ny any Matondrazaka ho alefatsika eo rehefa avy eo de arabaina ny vehivavy tiako Madagasikara ny mahajanga naizanaiza le phénomène zany de eo foana ny tiako Madagasikara ny vehivavy a de isaorana tsy fantako moa ny anampifarany sary a raha avaradrano iza fa amin'ny akabe aloha amin'ny akabe no isika zany efa mety le izy fa tena marana antsika azy député fetra zany a ny tiako Madagasikara etsy tsy hoe etsy moa zany fa any amin'ny district Matondrazaka any koa ny vehivavy de manao akory zareo le Matondrazaka vety faly le Matondrazaka zany zao hitatsika zao amin'ny sary zao de rehefa avy eo amin'ny famaranana mihitsy sady ankaherezantsika andreo etsy bioririka zany ao amin'ny magro bioririka zany ankaherezantsika namana rehetrarehetra raha ohatra tapitra ny fandarantsika zany mbola mitoy foana ny vaovao de ho tatery namana mpanao gazety satria mpanao gazety miparitaka ho an'ny MBS fa efa tonga ny alasora am'izao fotoana zao reo vehivavy zay tiako Madagasikara avaradrano avy ny tanjotra avy any sabotsina mena ny azo anakady kely de efa mitanjotra zany mahazo analasora am'izao fotoana zao de apita ny vaovao avy andray zay rehefa avy eo député fetra marana antsika azy de rehefa avy eo alohan'ny tena isin'le générique fain zay dia alefatsika lay vidéo Nambatondrazaka zany sady mamarantsika ao anatin'ny famaranana no anaovana antso am'izao andro ankalazana ny zony vehivavy zao hoan'ny mpitondra fanjakana asa zay fomba hitantananareo zay tsy malala zay tena aty vilany eo fa azoazonay an-tsaina ny olana ny eo amin'ny resaka fitantanana zay tsy manjary ataonareo na izany na tsy zany tsy hainy tsy anamafy ireo fitakina nataon'ireo anivon'ny CTC ireo ilay mpitsabo mpanampy zay nampanatenainareo misy vehivavy maro ao anatin'izany toraka zany ihany koa reo mpianatra izay mitaky ny vatsim-pianarany mitaky ny anatsarana kokoa ny tontolo mba hahafahany mandray lay fahalalana tokony horatoviny eny am'izany anjery manontolo zany reo anisan'ny tena hitondrako ny fanetanana rany anatiny zany sy hitondrako antso ho an'ny mpitondra fanjakana indrindra nareo vehivavy nisy ny resaka teo akovavy maneno tsy teny izay tsony misy tompona andraikitra teo lehibe nandrom-panjakana ao anatin'izany ny filohany indrindra moa fa raha matoa filohany antemera-pirenena mba jereo rea fa mijaly le zanaka malagasy indrindra ny vehivavy za tsy miteny avao fa misy lehilahy de misy vehivavy fa ohatrany maro anisany vehivavy raha tsy diso ao anatin'izany CTC izany
le nanatanteraka moa renyle ady a ary nandeha teny amin'ny fronteny mihitsy a tamin'ny fifanampiana sy fanomezan-tanana tamin'ny ady tamin'ireny valana retiny reny zao nefa de tena nataonareo tonyle mosoara azo ete reny a vita ny lanareo azy a de narina le izy a tsy zay la izy tsy zay la izy ka manamafy an'izay anto zay sy ny fitakiana ataondreo fa hitatrio re olona or mpitondra tsy misy maniry korotany eto am'ty fireneny ity fa raha ireny ny hitanareo ny heriny tiako madagasikara amin'ny alalany renyle fivoriana maro natao isaky ny faritra tany amy toerana commune maro anisan'ny ray am'zany ny teo am magro zay karakarina tanarivo reny vohatra raha tsy diso a satria mikarakarany azy ny avaratrano karakarany azy koa ny atsimrano misy ny tany amy faritra rehetra tany de izao hitanareo am'reny a ny atao hoe faharesen-dahatry ny olona am'zany hoe tiako madagasikara taria am président Ravalomanana zany ka mieritrereta tsara alohany mbola anao tao foana ihany mieritrereta tsara hoa fa misy ny ray andro tsy menazy ty a fa promesse misy ny ray andro eo a ivadiany tsy mbadiany io zavatra io tsy misy maniry korotona satria vo maika maniara manaiky isika fa hiara rendrika eto ty fireneny ty a raha mbola zao tsika nisy korotana eto mariny zay vo makiletika lalindalina fa izao nefa mba hovay le fiatsika reo e mba hovay le fomba fanao tsy manjary a aok zay fantatray ny tahotra reo an'le tiako madagasikara sy président Ravalomanana ninina ho ataonareo a marina manety zay io lasanay io lasanay io am fasivony volana novambra saona faniry ary zay tsy eritreritra deuxième tour akory a fa tonga de le hoe premier tour de vita premier tour de vita raha ny atreto aloha ny sary ny fizotriny le izy a de mbakany am'zay lala satria leo anareo le vahoaka tofoka anareo le vahoaka ianareo irery ny miamana-karena avy a nareo mpitondra vitsivitsy fa ny vahoaka amin'ny akapobeny a de fadiranovana tsy misy toy izany zay no maranako azy namana faniry a de zay ihany koa no ametrahako satria araky nyteniko taratara vo tonga de amin'ny heriny manao misimisy kokory mpanaraka an'zao fandarana miara-manonja eto amin'ny radio madasy MBS zao a de ao anatin'izay ny irarina soatsika vehivavy indrindrandrindra mpiraitany razana naizanaiza misy anareo a mba hakalazy izany araky nyteniko teo ampifaliana sy ampahamendrena ary ijoronareo satria tsy azo atao anaty arona iray anareo hoe satria misy ny avoko vavy maneno misy ny anaka ohatry ny sonjy ihany io misy ny tsy mety de anjaratsika no mifanitsy fa raha izay aloha tsy zay tsy sanatria manao toy ny any Afghanistan ny atao amindreo le inona moa ny anarandralary tsy Al-Qaïda fa ry ay adiniko ry zala silamo mahery fihetsika any Afghanistan ohatra adiniko ny anarana fa de zay a menany lanja ny vehivavy a manana maizazy ny vehivavy a afaka milahatra am'le lany vehivavy a araky ny teniko teo a une place se mérite ne se demande pas fa de zay a vitany vehivavy maro zany a amin'ny andraikitra maro zay raisiny dia toizo zay a tsika lehilahy koa mila mahatsapa zary mila manaiky izay fa efa mivoatra ny fiarahamonina mila mifanampy a mitovy a de zay no ametrahako ny veloma mandrapiresaka mandrapitafandray a ary fakihitantsika mpifaliana amin'ny andro manaraka ndraika dia mametraka ny veloma mandrapiresaka tompoko lahy sy tompoko vavy namana faniry misaotra ny député fetra rahalamizafim-bololona isika misaotra ny tontomota misaotra ny renarabe mananjara faly sy ionja tao ambadika tao ny namana ny am radio madary nomposa tena isorana betsaka mihitsy malala robena ny mpiara-miasa ry Jean Claude sy Radany zay miasa mafy de mafy ao ambony ao manatsara ny fifandraisantsika na ny fahitalavitra na ny radio de isorana azy am rahalahy mianakareo eto de miteny fa ndraindray le connexion no miraikitra fa eo amin'ny lafiny ara teknika de tena efa mirindra tsara le izy a tena manao ny zay mety ny namantsika rehetra zany zay ekipa teknika atao amin'ny MBS zany na ry Zoaga na ry Tately sy Riando sy ry Jean Claude sy Radany isorana fa ho famarana zany de sy sary avy any Ambatondrazaka ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izao vehivavy a filaharan'ny vehivavy any Ambatondrazaka no amiarantsika azy de makahery ireo vehivavy etra magrobeolrika de manaraka hatrany ny vaovao tsika rehetra misaotra tompolahy makatela tompoko vavy